Etianao, ifanatrihanao tapanay Tompo. Etianao, manangana zaravatra izay Tompo. Etianao, manao mihoatra izay vitanay Tompo. Za mitsy fanay masina. Raha tsy hainao tononkira dia mivavay ianao. Misaoran'i Jehovah ny amin'ny fitahina, ny fahasoavany tao amin'ny fiainanao. Makasitra azy ny zavatra mbola ataony aminao indray androany. Tsampanahito indray ny fikasianao androany. Tsampanahito indray ny fitarianao androany. Amen. Manangana ny zavatra rava amin'ny fiainana ianao. Zao sitrana ny arety. Zao foana hoe sitrana ny arety. Sitrana ny aretina, mifany famatorana izao satria manajany fanatrianao zahay Jesosy. Mendry fidirana loatra ilay anaranao masina ambony indrindra. Halleluja. Obroliary ilazany zany foana antsika androany. Etianao. Andriamanitra androany fahasalamana ninina zavatra nangalariny sy fahavalo tao amin'ny fiainanao nofao restoren'Andriamanitra zany androany. Tantara vaovao amin'ny fiainanao ianao. Za hoe sitrana ny aretina, ianao izy antakanao amin'izay Andriamanitra lay derena amin'ny famasinana lay kalazana amin'ny fatahorana. Halleluja. Andriamanitra miondrika amin'ny fanatrianao zahay. Raha tsy hainao dia tsy toy izao ny fiainanay Jesosy. Mankasitraka anao feno. Halleluja. Misaotra indrindra Tompo, lazao hoe sitrana ny aretina androany. Oh, sitrana ny aretina, mivany famatorana fizaha satria birotaka ny osatra manapatapaka ny ziokizao avereny foana zany androany. Sitrana ny aretina, mivany famatorana fizaha na karazana fatra amin'ny fiainanao, karazana aretina amin'ny fiainanao dia sitrana zany androany. Birutsaka manapatapaka izao satria sitrana ny aretina zany misy Jesosy. Birutsaka ny osatra manapatapaka izao satria. Halleluja. Tikanao hivavaka amin'izao fotoana izao dia teneny Jesosy hoe
ianao Andriamanitra no andravany zavatra rehetrarehetra izay mbola miazana ny fiainako tsy handroso aminao, miazana ny fiainako tsy hiaraka aminao. Mivavahanao androany maka tamin'ny fanahy masina, maka tamin'Andriamanitra anao androany. Ianao tompony hoeriko, ianao no fahalalako, mety lavitry ny fatakarako aho, mety lavitry ny fahalalako aho tompo. Amen. Za misy Jesosy. Dao hivavaka tsika amin'izao fotoana zao. Mivava amin'Andriamanitra ianao, tenena mihitsy hoe hoento aho Jesosy aho. Mety lavitry ny fahalalako tanteraka aho androany. Rababasi karalababayanta relebebebesi. Rababayasi karalabababasi. Ilamayanda si karalababayanta ralabababa. Mankasitraka andrindra tompo. Tsy ny fanatrianao amin'ny toerana ty zay androany. Mbola vao nilaza Jesosy fa tsara ianao. Lay Andriamanitra ambony indrindra, mendrika ny fatahorana ambony indrindra, mendrika ny hajaina. Halleluja. Ralabayasi karalababa. Mankasitraka anao Jesosy. Manome iza fiandriananao tanteraka. Anao Jesosy ny saotra rehetra. Anao Jesosy ny fisaorana ambony indrindra. Tonga edy say Andriamanitra mendrandra zavatra avy aminao. Toko zay fa manana anjara feno avy aminao zay Jesosy. Manana anjara feno avy aminao zay. Tsisy matiatika na dia ray akory ny ara. Tompo fenao nefa mametraka. Zany anjara goavana zany amin'ny fiainana indray androany. Misaotra indrindra Jesosy. Mbola hideranao foana foana izahay. Mbola hideranao foana foana izahay androany tompo. Hankalaza sy hanome voninahitra anao. Satria mendrika anao zany voninahitra zany. Mankasitraka Jesosy. Halleluja. Oh, halleluja. Misaotra indrindra Jesosy. Misaotra indrindra fanahy masina. Tahaka anao Jesosy. Halleluja. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra fanahy masina. Endrika loatra ianao. Anarana Jesosy. Jehovah na natokony fanahy androany. Zaho pahafantarony lalanao aho Jesosy. Pahafantarony lalanao Pianaro zay sitraka Pianao Zay rehetra miandranao faizany Tsisy menatra zay rehetra miandranao zay mivadika foana no menatra. Afafaho amin'ny Jesosy ny tanana amin'izao fotoana zao. Misaotra Jesosy. Zay rehetra miandranao dia tsy misy diso fanantenana zany. Tsy misy mangay ay tompo zay mialaka aminao zay mangavy anao fanatrianao. Fa manana fanantenana vita be Jesosy. Satria anao ilay tsara indrindra. Mbola very tekerana zany hira zany androany. Aminao Jehovah. Aminao Jehovah no ananjatako ny fanahiko andriamanitro. Ianao ny tokiko aoka tsy homenatra. Aoka tsy falia ny fahavarona. Any tsisy menatra zay rehetra miandranao zay mivadika foana no menatra. Any tsisy menatra zay rehetra miandranao zay mivadika foana no menatra. Ampahafantarony lalanao aho Jesosy.
Mampafantaro ny lalanao ao Jehova Ampianaro zay sitraka ao Andriamanitro Ianao itokiko aoka tsy homenatra aoka tsy falia ny fahavaloko Mampafantaro ny lalanao Jehova Jesus Numenatra Diz menatra Zay rehetra miandranao Zay mivadika foana Lazao hoe zay mivadika foana no menatra Zay mivadika foana no menatra Zay mivadika foana Zay mivadika foana no menatra Ty afatananao an Jesosy ianao Dia meo azy ny fisaorana ambony indrindra meo azy ny fankasitrahana ambony indrindra izy lay tsara indrindra lay masina indrindra ary mbola izy ihany koa mbola isaorantsika foana androany ary arahantsika androany misaoranao zay Jesosy mankasitraka feno alleluia misaotra Jesosy mankasitraka indrindra fanahy azy eo fanatrianao no misy vahodana amin'ny fiainanay mankasitraka Jesosy tsy korona zay tiana atao fa zay tianao zay programanao Jesosy zay mety aminao fa tsy zay mety aminay maro zavatra mety tiana atao Jesosy fa noho ny fitiavanainao dia ekenay ny sitraponao ekenay zay fitondranao Jesosy ekenay taridalanao satria fantatra fa zany Jesosy no afaka nitondra anay amin'ny dimension ambony indrindra amin'ny fanomponanao alleluia misaotra Jesosy mankasitraka tompo alleluia Alleluia, misaotra Jesosy mankasitraka fanahy masinao mankasitraka Jesosy maina Jesosy Rasa miery zay fantatro Rasa mifaefana izay hitako fanjakana sy fiandrianana tsy misy azo arinaminao izaho rehetra zay itisao Indro mianko ka eo aminao Panjakianao si Andriamanitra ilay parisipamonjy Iary latantsika androany hoe Bony anao Jesosy Numbony anao Maty hoanay Nitsangana Nitondra eriway Jesosy Hanani fiainako Tsy misy azo arina Amina Zany misy fanahy masina Oh Rasa miery zay fantatro Rasa mifaefana izay hitako Fanjakana sy fiandrianana Tsy misy azo arinaminao Izaho rehetra zay itisao Indro mianko ka eo aminao Panjakianao sy Andriamanitra ilay parisipamonjy Naza mafianao Kumbuni nao Maty hoanay
azuari na Nubunya na Limati wuanay Kitsaga na Kituna eriway Tesoso Nananifyan ako Timisia Azuari na Amina Tesoso Yananifyan ako Timisia Azuari na Amina Tesoso Yananifyan ako Amen, amen. Timisia Azuari na Amina. Saintsany zany fitiavan'Andriamanitra anao zany. Nafony aina izy tambona azy fijaliana. Nafony zavatra rehetra. Nafony misy ny mahazy azy noho ny fitiavany asianao. Saintsany zany androany dia misaoran'i Jehovah mihitsy ianao. Misaora ilay anaranomasina satria tsy takatry ny saina, tsy voavidiny vola aman-karena izay mitena anatsika izany zavatra zany. Fa tena hoe tikanao hisaotra feno amin'ny fonao. Mankasitraka Jesosy. Mankasitraka foana izahay. Mankasitraka mandrakariva izahay Jesosy. Tsy hampanay tanteraka fenao dia tiana tianay. Ary mombanay tiana apakatrany amin'ny zavatra rehetra. Ary laza izay androany Jesosy. Sarotra za ny lalana mankany mankany an-danitrany na fisedrana tsy maty ho lalovako tsy asakanaty hoany Saruchaza Nilalana Makani Makana Dani Chani Nafisetana Simatula Lubaku Zote sakana misante sakana fizani Mafia Jesosy Terizo avy fikitra aminao foana Jesosy Manao ririana Jesosy Azony ny tanako Rasony fiaina Manao ririana Jesosy Amen Saruchaza Nilalana Makani Nina tupukarazana lalana sarotra mifenana edy androzy foana izay androany androsoananao Andriamanitra nina fasarotana nina fisadrana Jesosy androso aminao mandrakariva izay satria efa namitarinao Andriamanitra maina tompo sakanaty zany
androany za misy Jesosy mitovyanao aza fiandriananao masina fa tsara ianao misaotra Jesosy mankasitraka indrindra tompo manome voninahitra anao foana za misaotra ny anaranao masina lehibe indrindra mitarika any amin'izay za fiandriananao mikoka aminao tompo misaotra anao izay fiainanao mandraka aza hoe tany mafy aho Jesosy mangatany fitehirizan'Andriamanitra ianao raha tsy nyheriny dia tsy ohatra no toerana misy anao io ianao ny tanako raisony fiainako hoanao avereny foana hoe tany mafy aho Jesosy tano mafy aho tompo tehirizo hoanao mandrakizay mandrakizay azony aho tompo azony ny tanako raisony fiainako hoanao irery aho tompo za hoanao irery aho Jesosy hoanao irery aho tompo hoanao irery aho hoanao irery aho tompo mankasitraka Jesosy lehibe n'Andriamanitsika ry havana izy ilay Andriamanitra tsara indrindra itika anao te tanana mafy ho an Jesosy androany ho fankasitrana izay fitefa tamin'izay taonao androany halleloia androantsika dia ran'i Jehovah Andriamanitra androany Saurani Jehovah Ifana haiku Zere hecha tonat Kimi saurani anarani maasina Saurani Jehovah Ifana haiku Anamisia dinuina Ifita hecha Saurani Jehovah Ifana haiku Zerehecha tonat Kiumisaurani anarani maasina Misaurani Jehovah Ifana haiku Anamisia dinuina Ifita Nasawize mamila nil kore hecha Skares
Laza foana andreo tsy misy reréako afa tsy anao Jesosy tsaroa fa io ny Andriamanitra tsika io afaka ny réré atsika amin'ny zavatra ianantsika ty ambany masoandro mankasitraka Jesosy. Alléluia. Tetana na Jesosy androany reo tsy misy reako afatsy anao Jesosy anao ny hery anao ny asa sy voninahitra ifasana sy ny fiainantsika irefa resina izao tontolo izao de mahita befanita zao samba ciao Jesosy ciao Jesosy mananana tumpuni hery samba ciao Jesosy nakidewa chansana Hapiaini fitiavana Hapiaini finukwana Raketi kwa wapula landava fare are Azantetana na wa Jesosy Yevana manda siaruku Nela maina teresata Saifa valuku Simisina aruma kasuri Zaye watanana Izani jinja Nuila zangu Fare agana Usambate Mananana tupuni hery samba ciao Jesosy Yakine wachachana Amnoni hapieni fitiavana Hapieni finukwana Raketi kwa wampula landava Fare area kianao Pamunzena abatsitamina Nana kiana simparu terena Ridundainava Sitanana mayerina sujana maitatana Haizakumande simizuchanila Samba ciao Yakine wachachana Angeni fitiavana Angeni finukana Naketi kwa wapula landava Pare area Let's have a samba ciao Jesosy Mananana tupuni hery samba ciao Jesosy Yakine wachachana Angeni fitiavana Angeni finukana Naketi kwa wapula landava Fare area Let's have a racket con pula landava Raketi kwa Pula landava fare Amen, amen, amen. Ano po na itirang tukpan sa amin sa Johan Isa sa mga chicken food nice. Hallelujah. Jesús en agua, John. Nosotros ponemos a John.
anay mapifakati mapifanja Zulaka Fiderana Zakanita Tongo Sarita Gile tu butike Avena Zulaka Fiderana Zakanita Tongo Sarita Gile tu butike Eu a casa Fiderana Chiaso fitirani rai rehefa tony iso ao andany trao eo no toerana mandraky izay amipifaliny ao an-trano ye aza fitirani rai rehefa tony iso ao andany trao eo no toerana mandraky izay amipifaliny ao an-trano Fiderana, Sandra Tonya Bea, Yere tu Putike, Avena Wazulaka, Fiderana, Sandra Tonya Bea, Yere tu Putike, Jesus eu anoni lava le fiderana e panzakani panzaka to mia veia Yele tu putike Jesus eu anoni lava le fiderana e panzakani panzaka to mia veia Yele tu putike azanteta Aizanura kurga wanza sose yo voninahitra androany a tokena hiderana ao androany a tsaro fa ny fideranany nandravany sakana rehetra mandravany zava-misy mety hoe mamatra atsika amen mbola hideran'Andriamanitra ianao androany halleluja Dera si socia n'Andriamanitra Dera si socia io pianao mandraiky izaho Zao fa lehibe ny fitiavana ianao Fandresena fiompiana Irao foana zany androany hoe ira sy fanekalazanao zay Jesosy aho Dera si socia io pianao mandraiky izaho Fa lehibe loatra ny fitiavanao anay Fandresena Zay faharidariza androany Miaraka nangatalofiky androany
fanantsika androana yary lazantsika androany hoe hira sy falaka lazanao zay ray ndawa hira sy falaka lazanao zay ray idea sy saotranotenao mandrakizay azao fa lehibe ny fiavany sy famonjam-po fanjesenao anay averiny foana hoe akalaza sy adiza yary falo anao yary tera yary kiody anao manaky fa tsara indrindra asa foana n'Andriamanitra ny fifalinao androany yary faly yary tera akalaza sy adiza yary faly yary tera yary kiody anao fa tsara anao fa tsara anao tsara indrindra fa tsara anao amena tsara n'Andriamanitsika ry havana raha midera azy tsika dia mbola manana toky manana finoana fa andovan'ny lanitra mandrakizay ary ny fiderana izay satantsika tia tany zany mbola ho averintsika ho any an-danitra any zany ve zatsy zany e amen zanantsika tsara Panjaka lehibe panjakanay mandrakizay fiadiananao hoanao lidera voninahitsane panjaka lehibe panjakanay mandrakizay fiadiananao Ni fitahianao izao tontolo izao Ni fiatrana sy ny famelana Ni azo fijaliana Ianao na paurina Se sosiore suli fidela Paradiccia accasticciana Se sosiore suli fidela Paradiccia sarubidiwana Zanitse Kanao dante sosenda Vaputikan fautanana novanazi Hazunini fanasena mandaksae Faefana atuluriaze Fanazana numetiazi Hanjaman tapjabana Izuluan tapjaraya Hanjaman tapjabana Izuluan forever to another Eva Vita Zava Jeje Zanitse
Tratalo Lasa kaikavoko Zesou no favela Izy no fazava Refanasanda Tizi 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 Ile tetana watu boy Kenona sana teto tuanze social Bonon fiderana Bonon fanarata na mnyavilina de social Bench kedide na tupo Hira fiumina Hika fifanina Isotanao zay Jesus makasitraka anao ny fiderana zay nataonay mena voninahitra mandrakariva anao fandriamanitra mahery tompony hery sy ny fahefana halleluja makasitraka tompo
Jesus Luize Panzaka Vunaita Fanay Masne Minanao reriany voninaiza ohatrany amin'ny fiderana zay tsy hainao amin'ny ty toerana ty
Hallelujah. Rehefa mahatsapa androany hoe manan-karena manan'Andriamanitra ka aoka hidiran'Andriamanitra izy satria ny fanananao an'Andriamanitra dia zava-dehibe ny fiainanao zany. You have no rehetra dia assuré famanomana be Tsy misy atahorany intsony ny fiainanao hiakatra ambony. You have no rehetra dia assuré Jesosy famanomana be Tsy Alleluia Jesosy fampiaraka aminao e. Amen, amen. Sotatsika mankasitraka ny Jesosy amin'ny zavatra nataonao tao amin'ny fiainanay. Zavatra dia tsapanay dia hoe tsy mahantra izay fa manana anao. Mety zavatra jerevana maha olombelonay dia
mety hoe misy zavatra disy fanatenanay fa rehefa manana anao zay dia tsy mahantsy mankasitraka indrindra Jesosy amena voninahitra foana ianao manao ny dera sy ny anja androany Zona very qua sai kumanate famiglia pur viaggiare qua suava niazzarani ziula si parani dei bene andare si sognare Isanadu paupa Nakino nino na fundo Sanako Ada terantingan zaman saja Na 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 Oh oh Na 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 Oh Rasida ura marace Rivutuza bima na mane Mitananya pingaleibe Simaiti ale Minurira cani sai que Rufi nituluque Bisogna avere più la sai Awabu Fammi giampu Viaggiare Fa suava Niazzarani Tiuna Fiti si misi Parani Nalebe Ganarani Siziotiza Fam Na irino na buto Sarako Na 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 Oh Na 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 Oh Help Na 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 Oh Oh Manasonao azy ny toeranao makasitraka any amin'ny faharetanao nitsangana tsaroa fa zava-dehibe ny santanao tombony sy tarindriamantsy maina Jehovah Shamba Jamata uja de mandume fiadana na waye
izy mamatsiahy isan'andro mamatsiahy isan'andro Jehovah Jireh manasitrana marary Jehovah Rapha izy tsy manao manitsy miaraka amiko foana Jehovah Shammah raha matahotra dia manome fiadanana ho ahy Jehovah Shalom zay rehetra indraiky ao aminao zay rehetra indraiky ao aminao zay rehetra indraiky ao mamatsiahy isan'andro Jehovah Jireh manasitrana marary Jehovah Rapha izy tsy manao miaraka amiko foana Jehovah Shammah raha matahotra dia manome fiadanana ho ahy Jehovah Shalom zay rehetra indraiky ao aminao zay rehetra indraiky ao aminao zay rehetra indraiky ao tanana ho an'ny tomposika ho voninahitr'Andriamanitra afaka makatoelana amin'izay nareo misaotra an'Andriamanitra isika tonga amin'ity fotoana famaranana an'izao conférence izao tsara ozy izy a ninona ny raharaha moa izy ny fiafaran'ny raharaha mino aho fa tao anatin'izay fotoana ny rahantsika izay dia natsapa fananganam-piainana ianao nandraitsika ary hampiatra moa ny zava-dehibe ho mpakatony teny isika fa tsy ho mpiaino mpanadino andro famaranana itsika amin'ity an'ity dia araka nefa ny fandaminana izay nomenantsika omaly dia hataontsika ao amin'ny fiafaran'ny fotoana ny fanatitra izay ankasitratsika an'Andriamanitra ny amin'izao toerana izao misy ny fanadiovana misy ny fikarakarana maro isan-karazany any an-dakozia any misy ny zavatra betsaka pitsopitsony amin'izao toerana izao izay isaorantsika manokana ny ray aman-dreny pasteur Zafimampianina Mivady sy ny ekipany andeha mba hiteha-tanana ho an'Andriamanitrantsika noho ny amin'izy ireo dia amin'ny fiafarana ny fotoana no anatanterantsika an'izay tsirakitra natao fa mbo fanomezana fandraisantsika andraikitra ao anatin'izany fikarakarana rehetra izany iroso amin'ny fotoana isika ankehitriny dia ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Masolo izay atao hoe misy olo tena atsika eto Madagasikara ny amin'ny Sitimay no andray fitenenana fohifohy fa apatsihivina antsika ihany fa ao afara ao dia misy ny boky misy ny clé USB izay azontsika andraisana anjara izany mankasitraka pasteur ary
mamerina fisaorana ho antsika tsirairay ary indrindra amin'ny pasteur Mampionina sy ny fiangonana Sel de la Terre izay nanome atsika ity toerana ity izay nafahatsika nanatanteraka izao conférence izao ary mankasitraka ihany koa ny fédération des pasteurs izay nikarakara izao conférence izao ary nanasa atsika rehetra ka ho tonga soamatsara amin'ny anaran'ny CTMI ny amin'ny anaran'ny pasteur Miki Hardy no isoranay anareo rehetra mpanompon'Andriamanitra izay avy eto atoerana aty Fianarantsoa sy izay avy amin'ny tanàna manodidina sy izay avy any lavitra izay avy any ambanivohitra ihany koa dia nafohy fotoana nafohy vola nafohy asa dia nidododo dia tonga amin'ity toerana ity nandritra ny 3 andro ary nanana faharetana anareo dia manatitra fisaorana ho anareo amin'ny anaran'ny CTMI sy amin'ny anaran'ny pasteur Miki Hardy mivady ihany koa. Ary misy avy any lavitra ihany koa noho ianareo izay tena nafohy fotoana, nafohy ny asa, nafohy vola aman-karena ka tonga nanatrika nanoana izao fotoana izao. Izy ireo dia avy any ampitan'ny ranomasina noho ny fitiavany any filazantsara, noho ny fitiavany anareo, noho ny fitiavany atsika, noho ny fitiavany ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra dia tonga aty Madagasikara ary tonga aty Fianarantsoa dia te hangataka an'zareo hitsangana avy amin'ny Nosy La Réunion dia mangataka an'zareo hitsangana hiaraba azy itsika. Yeah. Ismrala, vous restez debout les frères, les deux frères là-bas. Les frères, oui. Ismrala dia pasteur Yanko, pasteur Pierre Miasa, amni pasteur Jocelyn, année nous sur la Réunion, pasteur Bernard Gigant, si pasteur Jean-François Simien. Dia akaikiny pasteur Jocelyn izy no vadiny dia akaikiny tsiory i Ranabavy Marie Claire vadina pasteur ihany koa. Yeah. Izareo tena any Nosy Maurice fa ny fon'zareo dia aty Madagasikara. Dia raina ho an'ny tompo, dia raina Jesosy ny amin'izay ananatsika mpanompon'Andriamanitra izay tena tia atsika, tia amin'ny Madagasikara ary manana etaeta ny ahita hoe tena ny fampianarana tsy misy klema, ny filazantsara tena izy, tena hiparitaka manerana any Madagasikara. Amen. Dia mino fa ny 3 andro izay nafahatsika nandray fampianarana, mino fa tsy raraka amin'ny tany ny zavatra rehetra izay raisika, fa tena hanampy atsika amin'ny fitombona ara-panahy, hanampy atsika amin'ny fanitsiana izay diso, hanampy atsika amin'ny fitaizana sy ny pino sy ny fitondrana ny fiangonana mba rehefa tonga ny tompo amin'ireo any lanitra dia tena hiteny hoe midira amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana, fa tsy ho anisan'izay tena ahita ny fahatezaran'ny tompo. Amen. Dia mankasitraka indrindra ary te hisaotra ihany koa izay rehetra avy any Antananarivo ihany koa satria misy ekipa avy any Antananarivo
tsy nisy fanoanana avy amin'izana iza fa saminando vola avy amin'ny posiny nisy nandao ny asany ny asa mandrara ny zavatra rehetra tokony atao tonga aty mba hanoana ny filazantsara dia mankasitraka anareo ihany koa ohatrany somary lavaresaka za tsy avy any Fort Dauphin nanambositra fa manasany pasteur Jocelyn handroso mba hitondra amintsika ny zavatra izay napetraky ny tompo ao anatin'ny fondy mandroso rahalahy. Tu dois nature sûr. Bonjour à vous tous. Miarabantsika rehetra indray a. J'espère que vous allez bien. Mino fa ao tsara nareo a. J'espère que l'évangile vous fait du bien. Mino ihany koa fa ny filazantsara tena nasoa anareo. Même si l'évangile vous défie. Na dia manisy fanamby ao anoloanareo tokoa aza ny filazantsara. L'évangile doit toujours amener des défis devant le peuple de Dieu et principalement les serviteurs de Dieu. Tokony hisy fanamby foana ateraky ny filazantsara eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra indrindra fa isika mpanompon'Andriamanitra. Et c'est ça le bien que nous devons rechercher. Ary zay ny zavatsoa tokony katsahantsika. C'est d'être défié afin de répondre à l'évangile et de grandir. Mba hisy fanamby eo amintsika ka andrenesantsika ny filazantsara, malitsika ny filazantsara ka hitombotsika. Parce qu'on grandit spirituellement quand on obéit à l'évangile. Satria mitombo ara-panatsika rehefa mankatoy ny filazantsara. Et donc j'espère que le Seigneur vous révèle sa parole. Ka manantena fa anambara aminareo ny tenin'ny tompo. Et il remue votre cœur. Ary isany iaroaro ny fonareo mihitsy. Pour que vous soyez perfectionnés pour prendre soin de l'œuvre de Dieu dans toute cette région. Mba ho tanteraka aloha ianareo voalohany indrindra ahafahanareo mikarakara ny asan'Andriamanitra eto amin'ity faritany ity. Parce que le monde qui est dehors Satria izao tontolo izao ihany ivelany a besoin de Jésus. dia mila an'i Jesosy izy ireo. Il n'a pas besoin de nous. Tsy mila antsika izy. Ce que nous pensons, Ny fiheverantsika il a besoin de Jésus, de Jésus-Christ. fa mila an'i Jesosy Kristy isika. C'est Jésus qu'il faut apporter. Jesosy no mila entitsika. Et il ne faut pas apporter un autre Jésus que celui qui est venu mourir pour nous à la croix. Ary aza mitondra Jesosy hafa ankoatran'ilay Jesosy aza tonga ho faty eo amin'ny hazo fijaliana. Donc ce matin, j'aurais aimé commencer à lire avec vous Tia makiaraka aminareo aho fanomboako azy amin'ity maraina ity dans Romains chapitre 10. ao amin'ny Romanina toko 10. Et je prie que ce matin encore le Seigneur amène sa parole Tena mivavaka mihitsy amin'ity maraina ity mba hitondra ny teniny indray any ny tompo par sa grâce. noho ny fahasoavany. Ce n'est pas des enseignements systématiques, des enseignements bien structurés. Io zany tsy resaka hoe fampianarana tsara rafitra na tsara lahatra akory Calculés, structurés d'une manière intelligente. efa nikajikajina ara-tsaina zay akory, Mais je vous apporte ce qui est dans mon cœur fa zay ato anatin'ny foko no entiko eto anivonareo et que le Seigneur veut vous dire. sy izay zavatra tia ny tompo tenenina aminareo indrindra indrindra. Si vous le considérez comme tel, Raha raisinareo tahaka izany ilay izy vous bénéficierez de ce que vous entendez. dia tena azo tombony anareo ny amin'ny zavatra zay ho renesinareo. Et dans Romains chapitre 10, Romanina toko 10 au verset 1, andininy voalohany l'apôtre Paul parle des Juifs. miresaka amin'ny jiosy Paoly apôstôly. Il rend témoignage du zèle des Juifs. Mitsoro vavolombelona zany izy ny amin'ny zotom-po zay nananany jiosy. Des gens zélés qui sont allés même par tout le monde pour faire des prosélytes.
tena hoe olona zay tena nanana zotom-poa ka natonga ny azy ireo anao ny olona rehetra ho mpanaradia pour convertir les païens au judaïsme. mba hanova fo an'ireo jentilisa anaraka ny fivavahana judaïsme. Ils étaient zélés, mais ils ne comprenaient pas le plan de Dieu. tena nanana zotom-po izy ireo kanefa ny zavatra tsy takatra izy ireo dia nidrafitr'Andriamanitra. Quand Jésus est venu, rehefa tonga Jesosy ils n'ont pas reconnu Jésus. dia tsy nalala ny Jesosy akory izy ireo. Pourtant, ils lisaient la loi kanefa izy ireo nanana ny lalàna namaky ny lalàna qui rendait témoignage de Jésus. izay mijoro vavolombelona momba ny amin'ny Jesosy. Mais quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. fa nefa rehefa tonga amin'izay Jesosy dia tsy nafantatra azy ireo izy ireo. Tsy nafantatra azy izy ireo. Leurs yeux étaient fermés. fa nikatony jamba ny mason'izy ireo. Et ils se sont opposés à Jésus. dia nanohatra ny Jesosy azy ny nataon'izy ireo. Ils n'avaient pas d'intelligence. tsy nanana fahalalana ny ilaina izy ireo. Et Romains chapitre 10, dia Romanina toko 10 au verset 1, andininy voalohany Paul dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, hozy izy Paoly rahalahy ny irinin'ny foko sy angatahako amin'Andriamanitra ho an'ny reny c'est qu'ils soient sauvés. dia famonjena. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. fa vavolombelon'ny reny aho fa mazoto ho an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Hein? Azonareo À ve? quoi ça sert d'être zélé pour Dieu si on n'a pas l'intelligence de Dieu pour faire son œuvre? Inona moa no antony raha manana zotom-po isika kanefa tsy mahazo an'ilay fahalalana avy amin'Andriamanitra anaovana ny asany? On va se mettre à faire beaucoup de choses soi-disant pour Dieu, lasa ohatra ny hoe manao zavatra ivelany hoe ho an'Andriamanitra fotsiny isika mais de la mauvaise manière, kanefa amin'ny fomba tsy tokony ho izy. et cela ne va pas contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. dia lasa tsy handray anjara velively amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra izany. Donc les Juifs avaient du zèle. Noho izany re jiosy reto nanana zotom-po, Rien ne pouvait les arrêter. tsy nisy nahasaka anazy ireo. Et ils étaient sans aucune intelligence. ary hozy izy hoe saingy tsy araka ny fahalalana nanaovan'izy ireo an'izany. Et Paul décrit leur manque d'intelligence, leur absence d'intelligence. ary Paoly dia farita n'ilay tsy fampiny fahalalana tao amin'izy ireo. Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu dia hozy izy andininy fahatelo fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra et izy cherchant à établir leur propre justice, ka nitady hanamarina ny tenany ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. fa Kristy no faran'ny lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Ils n'ont pas vu et ils n'ont pas reconnu que Christ est la fin de la loi. tsy tazan'izy ireo akory zany hoe Kristy kay ny faran'ny lalàna. Ils étaient tellement zélés pour la loi. satria tena nanana zotom-po an'ny lalàna loatra izy ireo. Ils étaient bloqués sur cette loi-là. ary tena voasakana teo amin'io lalàna io izy ireo. Et pour eux, rien ne pouvait venir remplacer la loi. ary ho azy ireo tsy misy mahasoloany lalàna eo amason'izy ireo. Ils n'ont pas accepté que Jésus est la fin de la loi tsy neken'izy ireo fa Kristy ny faran'ny lalàna pour la justification de tous ceux qui croient. ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Mais ils ont continué avec la loi, fa nitoy tamin'ny lalàna ihany izy ireo. croyant qu'en pratiquant la loi, ny hevitra izy ireo fa raha nitoy makatohan'ny lalàna mampiatra ny lalàna ils accomplissaient la justice de Dieu. dia atateraka ny fahamarinan'Andriamanitra izy ireo miaraka amin'izany. Ils croyaient pouvoir être justifiés devant Dieu par la loi. Nieritreritra izy ireo fa ho amarinina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lalàna. Et ils avaient du zèle pour ça. ary atao anatin'izany nananan'izy ireo fahazotoana. Mais ce qui est extraordinaire aujourd'hui, fa ny zavatra tena mahatalanjona ihany koa ankehitriny c'est que l'Église même est retournée sous la loi. dia na ny fiangonana aza dia miverina any amin'ny lalàna. L'Église même ne comprend pas le message de la croix qui vient vers elle. na ny fiangonana aza tsy mahatakatra ny afatry ny azo fijaliana zay tonga anantona azy. Elle ne comprend pas que Jésus est en train de lui parler. ary tsy azo ny an-tsaina akory hoe efa miteny aminy ane Jesosy. À commencer par vous, les serviteurs de Dieu. manomboka aminareo dia ianareo zay mpanompon'Andriamanitra izany. Souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu ne comprennent pas ce que Dieu est en train de leur dire. matetika maro amin'ireo mpanompon'Andriamanitra tsy mahatakatra an'izay tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izy ireo.
et ils finissent une conférence dia tapitra ny conférence anankiray avec du zèle. miaraka amin'izao tokoa izy ireo. Quelque part, on aime le Seigneur, Ano any zany tia ny tompo ihany isika, mais on va continuer dans la même direction. fa nefa ny lalana alehantsika dia tsy miova lalantsika fa ny lalantsika teo aloha ihany ny alehantsika. Et on ne comprend pas que Dieu est en train de nous dire que Christ est la fin de la loi. Dia tsy azontsika an-tsaina hoe Andriamanitra efa miteny amintsika hoe Kristy anie no faran'ny lalàna Et qu'il n'y a plus de place dans l'Église sous la nouvelle alliance pour la loi. ary tsy misy toerana intsony aty amin'ny fiangonana aty amin'ny fanekena vaovao an'ny lalàna. Et il y a un genre de réprimande du Seigneur qui vient vers l'Église, Ary ankehitriny dia misy karazana fananarana avy amin'ny tompo ho an'ny en fiangonana. priorité vers les serviteurs de Dieu, Voalohany amin'izany dia ho antsika mpanompon'Andriamanitra pour leur dire, mba hiteny amintsika jusqu'à quand allez-vous continuer avec la loi? hoe mandra-pahoviana mbola hitohizanareo amin'ny lalàna trany. Jusqu'à quand allez-vous continuer à mélanger la loi avec ma grâce? Mandra-pahoviana mbola hitohizanareo ampifangarona ny lalàna miaraka amin'ny fahasoavako. Jusqu'à quand allez-vous continuer à mélanger le sang des animaux avec mon sang? Mandra-pahoviana mbola ampifangaronareo ny rano zava-mananaina amin'ny rahako. Est-ce que la rédemption que je vous donne par mon sang n'est pas suffisant Moa ve tsy ampy ny fanavotana izay azonareo tamin'ny alalan'ny rahako pour retourner vers la loi ka lasa hiverina any amin'ny lalàna indray ianareo? où il était nécessaire que le sang des animaux soit versé? Izay tamin'izany vaninandro zany ny rano zava-mananaina ny ilaina latsaka. Et là, c'est le sang de Jésus qui a été versé. Fa ankehitriny efa rano Jesosy zao nefa ny latsaka. Et par ce sang, il a inauguré une nouvelle alliance Ary tamin'ny alalan'io rano io dia nanokatra fanekena vaovao izy. qui n'a rien à voir avec l'ancienne alliance. Izay tsy misy ifandraisany amin'ny fanekena taloha intsony. C'est un régime nouveau de l'esprit. Fa tena fitondrany fanahy vaovao izy io, fitondrana vaovao zay han'ny fanahy. C'est pas un régime pour la chair. Ary fitondrana zay han'ny nofo akory. Dieu ne demande rien à notre chair. Tsy mitaky ninina amin'ny nofontsika velively Andriamanitra. C'est pourquoi souvent Dieu choisit des hommes qui n'ont rien dans la chair. Zay mahatonga an'Andriamanitra indraindray aleony misafidy olona zay tsy manana ninina fikirany eo amin'ny nofo. Qui ne sont pas de grands intellectuels, Tsy olona manam-pahalalana be. qui ne sont pas des gens qui sont grands dans le monde. Tsy olona mifantadaza eny amin'izao tontolo zao. Même les 12 premiers apôtres Eny fa nareo apôstôly voalohany 12 laza étaient des hommes très simples. tena olona tsotra izy ireo. Et Lehilahy tsotra. ils n'avaient pas été choisis parce que Dieu comptait ce qu'ils portaient dans leur chair. Ary tsy mifidy azy ireo Andriamanitra satria nanana zavatra afaka nifikirina teo amin'ny nofo izy ireo. Et Dieu a dit la même chose aux Corinthiens. Dia Andriamanitra koa niteny an'izany tamin'ireo Korintianina. Paul leur a dit, mais regardez au milieu de vous. Dia ozy izy Paoly jereo anivonareo. Il n'y a personne qui soit noble ou qui soit sage selon la chair. Tsy misy olona ozy izy andriana na firazana na ao amin'ny nofo. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les forts. Fa Andriamanitra ny safidiny marefo indrindra mba hampifanjevony mihevitra fa manam-pahalalana ny Dieu matanjaka. a choisi les choses folles pour confondre celles qui croient être sages. Andriamanitra dia tena nisafidy an'ireo olona zay toy ny adala mba hampifanjevo an'ireo olona zay mihevitra fa manam-pahalalana. Donc Dieu n'a pas besoin de notre chair. Noho izany Andriamanitra tsy mila velively ny nofitsika. Et nous ne devons pas équiper notre chair pour servir Dieu. Ary tsy mila mampitao an'ity ara-nofitsika ity isika ahafahantsika manompo an'Andriamanitra. Et si nous nous tournons vers la loi, Raha ohatra ka hiverina any amin'ny lalàna indray isika, c'est que nous cherchons à équiper notre chair avec la loi. dia lasa ohatrany hoe ampitao an'ny nofitsika amin'ny alalan'ny lalàntsika zany amin'izay fotoana izay. Et c'est avec notre chair que nous allons servir Dieu. Dia lasa amin'ny nofitsika no hanompontsika an'Andriamanitra. Mais Jésus l'a déjà dit, Fa Jesosy anefa niteny an'izany la chair ne sert de rien. tsy mahasoana amin'inona amin'inona ny nofo. C'est l'esprit qui vivifie. Fa ny fanahy no mahavelona. C'est pourquoi Dieu a envoyé son esprit. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra nandefa ny fanahy iny. Avant d'envoyer les disciples pour rendre témoignage de lui partout, Ny alohany nanirahany an'ireo mpianany mba Il hijova volombelona manera il tany. leur a dit, attendez la puissance qui vient d'en haut. Ozy izy hoe miandrasy anareo le hery zay hilatsaka avy any ambony. Donc le Seigneur ne comptait pas sur leur propre force. Noho izany tsy niantehatra tamin'ny herin'ny tenan'izy ireo manokana ny Il tompo savait akory. qu'ils étaient faibles. Fantatry ny tompo fa marefo loatra izy Il avait ireo. marché avec eux pendant 3 ans. Satria telo taona izao no nandehanan'izy ireo niaraka tamin'ny tompo. Et il les connaissait. Ary fantatry ny tompo tsara izy ireo. Même Pierre était zélé. Na dia Petera aza nanana zotom-po izy. Mais lui aussi, il avait du zèle sans intelligence. Fa i Petera ihany koa dia nanana zotom-po tsy niaraka tamin'ny fahalalana. Mais quand le Seigneur lui parlait, Fa rehefa niteny tamin'ny tompo il écoutait. dia niaino izy.
Il exprimait des choses charnelles. Tena nisy fotoana izy a naneho a niteny zavatra ara-nofo. Mais le Seigneur lui parlait et l'arrêtait. Fa niteny tamin'ny tompo mba hampitsahatra azy. Et il s'humiliait. De nanetry teny Petera. Lui et les disciples qui accompagnaient Jésus. Izy a sy ireo mpianatra izay nanaradian'i Jesosy. Dans ces derniers temps, il faut être à l'écoute de l'esprit de la bonne manière. Noho izany a amin'izao vaninandro farany zao tena mila mangilatsofina mihaino fanahy amin'ny fomba araka ny tokony ho izy isika. C'est pas écouter l'esprit dans notre chambre, Tsika zany tsy mihaino fanahy ao anatin'ny efitranontsika. mais c'est écouter l'esprit au travers du message que l'esprit envoie maintenant. Fa mihaino fanahy amin'ny alalan'ny hafatra izay tiany fanahy apita amintsika ankehitriny. C'est ça l'écoute de l'esprit dont on a besoin dans ces derniers temps. Azay any fiainonan'ny fanahy izay ilaitsika mihitsy amin'izao vaninandro farany zao. Sinon, nous allons servir le Seigneur dans la chair. Raha tsy zany dia hanompo ny tompo araka ny nofo isika. Et Jésus a dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Ary Jesosy ny nofo tsy mahasoana amin'inona na amin'inona fa ny fanahy ny mamelombelona. Dans Philippiens chapitre 3, Ao amin'ny Filipiana toko fahatelo a, au verset 1, andininy voalohany, si vous voulez lire avec moi, raha afaka miaraka mamaky an'izany miaraka amiko ianareo a. l'apôtre Paul dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Farany rahalahy mifalia amin'ny tompo. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, Tsy manahirana ny manoratra ny teny averina et pour vous, cela est salutaire. fa mahatsara anareo izany. Et regardez ce qu'il va dire après, qui est vraiment salutaire. Dia jerenareo zavatra teneny manaraka izay iantefan'ny famonjenantsika mihitsy. Il tient un langage assez cru. Izay mahasoa atsika. Il tient un langage assez cru. Tena hoe tsy mitandrina ny amin'ny zavatra teneniny zany izy a, tsy manatelina. Il dit, prenez garde aux chiens. Izy hoe tandremo ny tenanareo amin'ny amboa. Il ne parle pas des chiens qui circulaient dans la ville à Philippe. Izy hoe tandremo areo amboa zay mivezivezy ao a Philippi. Il ne disait pas de faire attention d'attraper la rage. Izy zany tsy miteny hoe tandremo fa sao dia ahorombotra tratran'ny faharombotana ianareo. Mais il parlait de quelque chose de grave qui menaçait leur salut. Fa zava-doza kokoa ny resany a zay mahatandidomdoza ny famonjena azy ireo. Donc il dit, prenez garde aux chiens. Izy hoe tandremo ny tenanareo amin'ny amboa. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy. Prenez garde aux faux circoncis. Tandremo ny tenanareo amin'ny voakilema. Car les circoncis, c'est nous Satria fa isika no voafora qui rendons à notre Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an Kristy Jesosy Qui horeharehantsika. nous glorifions en Jésus-Christ Ary manao an Kristy Jesosy horeharehantsika et qui ne mettons point notre confiance en la chair. ka tsy mitoky amin'ny nofo. Voilà l'attitude qui doit être la nôtre. Io ny toe-po mila ananantsika. Nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Tsy mitoky amin'ny nofontsika isika. Et dit que les vrais circoncis, c'est nous qui avons l'Esprit de Dieu. Izy hoe ny tena voafora dia isika izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra. Et donc, qu'il ne faut pas mettre sa confiance en la chair. Noho izany aokontsika tsy hitoky amin'ny nofo. Et Paul donne son exemple. Ary Paoly dia manome ny ohatrany En tant que juif, amin'ny majiosy azy circoncis dans la chair, izay voafora tao amin'ny nofo. il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Andininy faefatra kanefa mba manana izay itokiko amin'ny nofo ihany aho. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Raha misy olona hafa manao itoky amin'ny nofo, maika fa izao. Moi, circoncis le 8e jour. Fa voafora tamin'ny andro fahavalo aho. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Inona zany tiany Paul lazaina eto? S'il faut se confier en la chair, Raha toka mila itoky amin'ny nofo, j'ai dans ma chair la marque qui me permet de me confier en la chair. za ihany koa eo mitondra eo amin'ny tena koa ny marika ahafahako mitoky amin'ny nofo. J'ai l'assurance d'être un juif selon la chair. Tena manana antoka ao amin'ny nofo koa fa jiosy ihany koa aho. Mais je ne vais pas me confier en la chair. Fa tsy misafidy itoky amin'ny nofo aho.
Parce que je réalise que le vrai circoncis, satria azoko fa ny tena voafora ozy izy c'est pas celui qui est dans la chair, qui est circoncis dans la chair, dia tsy izay voafora ao amin'ny nofo akory, mais c'est celui qui est circoncis par l'Esprit de Dieu dans son cœur. fa izay voafora ka manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ao am-pony. Donc il dit, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Dia ozy izy raha misy olona hafa manao azy toky amin'ny nofo maika fa izao. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, Fa voafora tamin'ny andro fahavalo avy amin'ny fototra de Israely, la tribu de Benjamin, dia avy amin'ny fireneny Benjamina, hébreu né d'hébreu. Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho. Quant à la loi pharisien, Araka ny lalàna dia fariseo, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, araka ny zotom-po dia nanenjika ny fiangonana, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanantsiny. Il avait tous ces critères Zany hoe nanana an'ireo famaritana rehetrarehetra ireo izy ho an'ny tenany, pour venir dire, moi je peux me confier en la chair. afaka nitenena sy ny reharehany hoe za koa ny afaka mitoky amin'ny nofo e. J'appartiens au peuple juif. Za ihany koa ny dia isan'ny vahoaka jiosy e. Mais il dit qu'il a regardé, ensuite il dit qu'il a regardé à toutes ces choses comme de la boue, comme une perte, ozy izy hoe tahaka ny fahatiantoka nandraisako an'izany rehetra zany à cause de Christ. noho ny amin'ny Kristy. Tout son héritage Reo lovany rehetra de juif, ny amin'ny majiosy azy, il a compris que c'est pas avec ça que Dieu allait le sauver et Dieu allait sauver le monde. dia fantany hoe tsy amin'ny alalan'izany akory no hamonjen'Andriamanitra azy sy hamonjen'Andriamanitra an'izao tontolo zao. Que la loi de l'Ancien Testament avait joué son rôle dans une étape. Hoe lalany fanekena taloha dia zao hoe nanao ny asany tao anatina dingana hafa voalohany, Mais que maintenant Jésus était venu fa rehefa tonga kosa Jesosy ankehitriny et que c'était la fin de la loi. ary koa satria efa tapitra hatreo ny lalàna, Celui qui voulait être justifié devant Dieu, dia izay rehetra mitady fanamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, c'était par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qu'il pouvait être justifié. dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy irery ihany no afaka manamarina an'ilay olona. Donc si Paul a regardé toutes ces choses comme de la boue, Noho izany raha Paoly aza nijery an'ireo zavatra rehetra io tahaka ny fatiantoka, ça ne veut pas dire qu'il ne citait pas la loi. tsy midika zany hoe tsy nanonona ny lalàna akory izy, Ça veut dire qu'en utilisant la loi fa midika hoe raha mampiasa ny lalàna izy, pour se justifier devant Dieu, fa hoe raha mampiasa ny lalàna izy entiny hanamarinana ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra, il appliquait de la boue sur sa vie. dia tahaka ny mampiasa fatiantoka na fotaka izy eo amin'ny fiainany, Il se salissait lui-même, lasa mandoto ny tenany manokana izy, puisque la loi amène la connaissance du péché. satria ny lalàna dia mitarika ao amin'ny fahalalàna ny ota. Quand la loi est quelque part, Fa ny lalàna anoany, la loi rappelle qu'on est des pécheurs. ny lalàna anoany dia mampatsiahy antsika fa mpanota isika. Mais Dieu ne veut pas qu'on nous rappelle qu'on est des pécheurs. Fa Andriamanitra tsy tia nivelivelitsika atsiaro fa mpanota isika. Dieu veut un évangile qui se concentre sur la justification qu'il nous a donnée. Fa tian'Andriamanitra are filazany tsara izay andrenesantsika ilay fanamarinana izay nomeny atsika. Et qui nous montre non pas que nous sommes des pécheurs, Ary tsy maneho amintsika hoe mpanota isika, mais que nous sommes des enfants de Dieu, fa zanak'Andriamanitra isika. que nous sommes sanctifiés. Efa nohamasinina isika. Nous ne pouvons plus appliquer de la boue sur ce qui a été sanctifié. Tsy afaka manosompotaka an'izay efa nohamasinina intsony isika. C'est pourquoi Paul s'est battu pour une séparation d'avec la loi. Zay na tonga amin'ny Paoly tena niady mafy mba hisy fisarahana amin'ny lalàna. Et il a dit aux Galates qui cherchaient la justification dans la circoncision: Ary ozy izy Paoly amin'ny Galatiana, izy ireo dia nitady fanamarinana tamin'ny alalan'ny famorana. il leur a dit que, attention, c'est du levain. Ozy izy Paoly hoe tahaka ny masirasira zany. Un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Ary masirasira kely ozy izy mahazo ny vongana rehetra. C'était pas une petite affaire que de se tourner vers la circoncision. Zany hoe tsy zavatra ohatrany hoe tsy rambina na maivana zany, zany hoe fiverenana tamin'ny famorana zany. C'était un élément de la loi Fa anisan'ny singa ny lalàna qui zany venait se famorana zany. mélanger à la grâce Izay mitady hifangaro amin'ny fahasoavana. et qui allait faire lever toute la pâte. Ary ahazo ny vongana rehetra na De ndoto quelle ny pâte vongana il rehetra. parle?
De quelle pâte il parle? Inona ilay vongana zay resahany? De la pâte de la chair. Lay vongany nofo. Ça allait réveiller la chair. Lasa hamono nofo zany. Parce qu'en faisant cela, Satria rehefa manao an'izany izy, ils allaient être séparés de la grâce de Dieu. dia lasa ho tafasaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy ireo. Privés de la grâce de Dieu. Lasa ho diso ny fahasoavan'Andriamanitra Et izy. ils allaient être livrés à eux-mêmes. Ary lasa hanolotra ny tenany ho amin'izany rehetra zany Livrés à izy. leur chair. Lasa hanolotra ny tenany ho amin'ny nofo izy ireo. Et Paul leur donne la liste des œuvres de la chair dans Galates chapitre 5. Ary mameno lista ireo asa nofo Paoly ao amin'ny Galatiana toko 5. Leur montrant ce qui arrive quand on met du levain Maneho amin'izy ireo hoe zao ny zava-mitranga rehefa misy dans la pâte. masirasira mahazo ny vongana. Quand on met du levain dans la pâte, Rehefa misy masirasira atao anatin'ny vongana, cette pâte va s'enfler. dia hibotsina ny vongana, On va y trouver toutes sortes de choses mauvaises dedans. dia lasa zavatra tsy maro no hita ao anatin'izany vongana zany. C'est pourquoi on ne peut pas utiliser un petit peu de la loi. Zay mahatonga antsika tsy mahazo mampiasa lalàna na dia ny kely akory aza. On ne peut pas s'appuyer sur la loi Tsy afaka miantehatra amin'ny lalàna isika pour établir la doctrine de Christ. mba etsika hanorenana ny fotom-pampianaran'i Kristy. On s'instruit de la loi, Mety mianatra ny amin'ny lalàna isika, mais on connaît déjà la doctrine de Christ. fa nefa miaraka amin'izany efa manam-pahalalàna isika ny amin'ny fampianaran'i Et il Kristy. y a des préfigurations dans la loi, Ary misy tandindona zay hita avy ao amin'ny lalàna, des symboles, misy famantarana, des ombres misy aloka qui instruisent concernant Christ. izay mampianatra momba ny amin'ny Kristy. C'est de cette manière qu'on utilise la loi, Ary amin'ny fomba tahaka izany no afaka ampiasaintsika ny lalàna. mais on n'impose pas quelque chose qui vient de la loi à l'Église. Fa tsy afaka maneritsika zavatra avy ao amin'ny lalàna ka terentsika ampiarin'ny fiangonana. Parce que sinon, c'est du levain qu'on applique dans la pâte. Raha tsy zany dia tahaka amin'ny masirasira zay ampiaritsika ataontsika mahazo ny vongana izany, La pâte, elle doit rester aplatie. fa lay vongana dia mila mitoetra ho fisaka hatrany. À la croix, Jésus l'a aplati. Satria teo amin'ny hazo fijaliana dia fisahany Jesosy zany vongana izany, Ne lui a donné aucune forme, ary tsy nampisy endrika azy na ahoana na ahoana, aucune puissance, tsy nanan-kery izy, l'a aplati, fa tena namisaka azy tanteraka Comme nataony morte. fisaka, comme morte. ohatrany maty zany. Mais si on vient mettre du levain dans cette pâte, Fa raha vo asitsika masirasira amin'izay io vongana io, elle va recommencer à vivre. dia manomboka hevelona indray izy, Elle va s'enfler. dia hibotsiny izy, Et elle va produire des œuvres dans l'Église qui sont terribles. dia lasa hamokatra asa ratsy eo anivon'ny fiangonana izany. C'est pourquoi nous avons été circoncis de cœur Izay mahatonga antsika hoe isika dia voafora ao am-po par la main de Christ, tamin'ny alalan'ny tanan'i Kristy, pas par la main de l'homme. tsy tanan'olombelona akory. Colossiens chapitre 2, Kolosiana toko 2 misy an'izany, le verset 11. andininy faraky ambin'ny folo. Rassurez-moi, vous suivez? Ataovy mahazo antoka hoe arakareo tsara ilay izy hatreto. Je recommence alors. Raha tsy mantsy dia averiko hatramin'ny voalohany. On va rester jusqu'à ce soir. Hein? Dia hatramin'ny hariva ary tsika hijanona eto raha tsy azonareo zany. Est-ce que vous comprenez de quoi je veux parler là? Azonareo ve ilay taridalana tiako resahana? Très bien. Ao ary. Il y a au moins un frère là que j'ai vu qui a levé sa main. Rahalahy ray mba hitako nanangan-tanana. Colossiens chapitre 2 Kolosiana toko 2 nous dit c'est en lui que vous avez été circoncis, ary tao aminy koa ny namorananareo d'une circoncision que la main n'a pas faite. tamin'ny famorana tsy natao tanana. C'est-à-dire, c'est pas par la main des hommes, c'est pas par la main des Juifs que vous avez été circoncis. Midika zany hoe tsy tamin'ny tanan'olombelona ny tanany jiosy ny namorananareo izy. Les religieux juifs n'ont rien à voir dans cette circoncision qui vous a été appliquée. Mpandeha amin'ny fomba mpivavahana jiosy dia tsy nisy idiran'izy ireo mihitsy ny famorana zay atao anareo ankehitriny. Mais c'est la main de Christ qui a circoncis votre cœur. Fa ny tanan'i Kristy ozy izy no namora ny fonareo. Et quand on est né de nouveau, Ary rehefa nateraka indray isika il y a une circoncision qui a été opérée dans notre cœur. dia misy famorana zay nitranga tao am-potsika, niasa tao am-potsika. Et nous avons ressenti la main du Seigneur nous libérer, Dia tsapatsika ny tanan'ny tompo tena nanafaka atsika, nous donner un cœur nouveau. nanome atsika fo vaovao. Et ça, c'est la main de Christ qui a fait cela. Ary ny tanan'i Kristy nefa nanao an'iny asa iny, C'est pas la main des hommes. fa tsy tanan'olombelona Et koa. croyez-moi, mes frères et sœurs, Ary minoahy ianareo raha lasiana bavy, ça
ne commence pas par la main de Christ tsy hoe manomboka amin'ny tanan'i Kristy le izy pour ensuite retourner vers la main des hommes, la main des Juifs. dia ao aorianan'izay tsika iverina amin'ny tanan'olombelona eo amin'ny tanan'ny jiosy indray ny efa rany Parce que la main des Juifs, c'est pas simplement la main physique des Juifs, satria ny tanany ny atao hoe tanana jiosy dia tsy ilay tanany ara-batany iny fotsiny mais akory c'est ce qu'ils faisaient avec leurs mains. fa ilay asa ataon'ny tanany mihitsy zany C'était leur main qui faisait cela. ilay tanany fotsiny fitaovana nampiasaina nanaovana an'izany Mais aujourd'hui, l'œuvre qui se fait en nous fa ankehitriny ny asa izay atao anatintsika n'a rien à voir avec la main de l'homme. dia tsy misy idira ny tanan'olombelona mihitsy C'est vrai que l'homme prêche, marina tokoa fa ny olombelona no mitory teny mais le ministère n'est pas un ministère de l'homme. fa nefa ny asa fanompoana dia tsy asa fanompon'olombelona Ou ne akory. devrait pas être un ministère de l'homme. aoka isika tsy ho tonga asa fanompon'olombelona Ça dépend de ce qu'il annonce. ary miankina amin'ny zavatra alokin'ny vavantsika S'il annonce des choses qui sont en relation avec la loi, raha ohatra ka ny zavatra torintsika misy ifandraisany amin'ny lalàna c'est pas la main du Seigneur qui va agir. dia tsy ny tanan'ny tompo no hiasa C'est la conviction de l'homme, la sagesse de l'homme qui est en train d'agir. fa ny fandresen-dahatr'olombelona ary ny fifehezan'olombelona no miasa amin'ny fotoana iny Donc quand l'évangile est prêché, noho izany rehefa torina ny filazantsara l'évangile pur, ilay filazantsara madio c'est pour continuer l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de circoncision. dia mba hanoya ilay asa izay nataon'ny tompo dia ilay asan'ny famorana nataony zany C'est pour confirmer la circoncision qu'on a reçue de Christ. zany hoe entina namarinana ilay famorana izay voaraintsika avy amin'ny Kristy C'est pas pour mélanger la circoncision de Christ avec la circoncision de Moïse. tsika zany tsy tonga ampifangaro ny famoran'i Kristy afangarontsika amin'ny famoran'i Mosesy Et dans Romains chapitre 2, ary ao amin'ny Romanina toko faharoa verset 28, andiny favalo amby roapolo allons lire cela ensemble. ndaovaka itsika miaraka zany Très intéressant. satria tena mahaliana Le juif, ny jiosy ce n'est pas celui qui en a les apparences. fa tsy izay araky ny miseho no jiosy Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. ary tsy izay miseho eo amin'ny nofo no famorana Voyez donc, la vraie circoncision, c'est pas celle qui est dans la chair. hitanareo zany atao hoe tena famorana dia tsy ilay hita eo amin'ny nofo na miseho eo amin'ny nofo Ça, c'était une circoncision temporaire iny zany a dia famorana tao anatin'ny fotoana voafetra en attendant que Jésus vienne et circoncise leur cœur. nandra-piavin'i Jesosy a ka namorany Jesosy ny fon'izy Et ireo quand Jésus vient, ary rehefa tonga Jesosy on ne reste pas sur ce qui est temporaire, dia tsy mitoetra eo amin'ilay ny elona sy ny tao anatin'ny fotoana voafetra fotsiny mais isika on continue avec le ministère de Christ dans notre vie. fa lay a asa fanompon'i Kristy no tohizantsika eo amin'ny fiainantsika Et la circoncision qui est venue ary ilay famorana izay tonga par la main de Christ, tamin'ny alalan'ny tanan'i Kristy c'est pas dans la chair, dia tsy tao amin'ny nofo zany mais Paul dit fa hozy izy Paul au hoe verset 29, andiny fasivy amin'ny roapolo mais le juif, fa ny jiosy c'est celui qui l'est intérieurement. fa izay araky ny miafina no Et la jiosy circoncision, c'est celle du cœur, ary ny famorana dia amin'ny fo selon l'esprit, amin'ny fanahy et non selon la lettre. fa tsy amin'ny soratra La circoncision, c'est celle du cœur, c'est à l'intérieur. ny famorana ozy izy dia amin'ny fo zany hoe ao anaty zany C'est pourquoi le changement que nous voyons, il n'est pas visible. zany no antony hoe ilay fiovana izay nyainantsika dia tsy hita maso ivelany On ne dit pas qu'on est chrétien parce qu'on a une circoncision visible dans la chair. tsy mitontentsika hoe kristiana satria hoe nofirana ara-nofo Mais notre témoignage chrétien fa ny fijona vavolobelintsika mahakristiana repose sur une circoncision de cœur. dia miantehatra miankina amin'ilay famorana ao anatin'ny fo Dieu a touché notre cœur. satria nikasika ny fotsika Andriamanitra Il a marqué notre cœur. ary izy nanamarika ny Et fotsika c'est cela qui nous a fait commencer notre vie chrétienne. ary zay a nanomboka teo amin'izay fotoana zay a nanomboka ny fiainantsika Et mahakristiana cette circoncision se fait par l'Esprit de Dieu. ary io famorana io dia natao tamin'ny alalan'ny Et fanahin'Andriamanitra ce n'est pas une circoncision selon la lettre. ary io izy dia tsy famorana araka ny nofo araka ny soratra La lettre appartient au passé. satria ny soratra dia any lasa izany Maintenant, c'est selon l'Esprit. fa ankehitriny dia araka ny fanahy Amen. amen Donc il faut réaliser que nous sommes des enfants de Dieu. noho izany mila azo tonga saina isika fa efa zanak'Andriamanitra
Nous sommes saints aux yeux de Dieu. Ary efa masina isika eo mason'Andriamanitra. Nous sommes justifiés. Ary efa nohamarinina Par isika. Dieu. Nohamarin'Andriamanitra. Nous avons une circoncision dans notre cœur qui vient de Dieu. Ary misy famorana ao anatin'ny fotsika, famorana izay avy amin'Andriamanitra. Et tout ce qui nous est donné vient du Seigneur directement. Ary ny zavatra izay nomena antsika dia avy amin'ny Tompo mivantana. Bien sûr, ça passe par la prédication, l'enseignement. Mazava ho azy mandalo eo amin'izay mitory-teny izy amin'ny alalan'ny fampianarana. L'évangéliste annonce la parole de Dieu. Ny mpitoro filazantsara ohatra mitory ny tenin'Andriamanitra. Et l'Esprit de Dieu convertit les cœurs, Ary ny fanahin'Andriamanitra ny manova ny fo, circoncit les cœurs. mamora ny fo. Mais ça ne se passe pas obligatoirement comme ça. Fa nefa tsy voatery ohatr'izay ny fitrangany. Moi-même, j'ai rencontré le Seigneur dans ma chambre. Zaho ohatra tao anatin'ny efitranoko niona tamin'ny Tompo. Quand je me suis repenti, la main du Seigneur est venue sur ma vie Ary rehefa mibebaka dia tena teo amin'ny fiainako ny tanan'Andriamanitra et m'a libéré. dia nanafaka izy tamin'izany. Oui, j'ai lu quelques paroles de vérité, Marina tokoa namaky tenin'ny famarinana sasasasany aho. mais la première fois, c'est pas un homme qui m'a parlé. Fa ny voalohany indrindra niovako fo zany dia tsy olombelona no mitory tamiko. Qui veut dire qu'on ne peut pas limiter le ministère de l'Esprit à des hommes. Midika zany hoe tsy afaka ferantsika hoe mila olombelona foana ny asa fanompoany fanahy. Mais c'est une partie importante Fa nefa zava-dehibe ihany koa anefa zany. quand on regarde la parole de Dieu. Rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra isika. Donc nous sommes circoncis intérieurement Noho izany isika dia noforana ao anaty par la main de Christ. tamin'ny alalan'ny tanan'i Kristy. Ce que je suis en train de vous dire, les frères et sœurs, Ny zavatra tiako apita aminareo raha lasianabavy a c'est qu'il faut rester avec cette main. dia zao hoe aoka tsika hijany eo amin'io tanan'i Kristy io Il zany. faut rester avec cette circoncision. Aoka tsika hitoetra hijanona ao anatin'io famorana io Elle est précieuse. satria sarobidy io. Personne ne doit venir toucher à ça avec sa propre main. Aza vela isy olona hikasika an'izany amin'ny tanany amin'ny maha-olombelona. Personne ne doit venir profaner cela. Aza vela isy olona handoto an'izany na metaveta an'izany. Mais on doit chérir cette circoncision Fandao tena raisitsika ao am-potsika manontolo izay famorana izay. en gardant la parole du Seigneur, Amin'ny fitehirizantsika ny tenin'ny Tompo, la parole de Christ, ilay tenin'i Kristy, le message de la croix, ny afatry ny azo fijaliana. l'évangile que nous avons entendu qui a circoncis notre Ilay cœur. filazantsara izay rehtsika izay namora ny Nous fotsika. voulons garder une circoncision fraîche dans notre cœur. Miresaka famorana izay tena mamelombelontsika ao anatin'ny fotsika, Qui nous rend sensibles aux choses de l'esprit, izay mahatonga antsika angila tsofina amin'ny zava-panahy, sensibles à la volonté de Dieu. angila tsofina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Et nous devons faire une chose, Ary zavatra tokana mila ataontsika, nous devons renoncer à la main de l'homme. mila lavintsika ny tanan'olombelona. Et nous devons nous-mêmes renoncer à notre propre main dans la vie du peuple de Dieu. Eny a ny tanantsika aza mila lavintsika mba tsy apetrakitsika eo amin'ny fiainandreo a vahoakan'Andriamanitra. Dans Exode chapitre 20 verset 25, Ao amin'ny Exodosy toko 20:25, il y a une image de ce que je vous dis là. dia misy tandindona ny amin'ny zavatra izay resahako aminareo eto. Exode 20, 25. Exodosy toko 20:25. Si tu m'élèves un autel de pierre, Ary raha alitara vato no ataonao ahy, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. dia aza ny vato voapaika no anaovanao azy. Car en passant ton ciseau sur la pierre, Fa raha manainga ny fandraka ho aminy ianao, tu la profanerais. dia andoto azy. Comprenez la pensée qui est dedans là? Azonareo ve ilay sain'Andriamanitra ao anatiny io? Dieu ne voulait pas des pierres sur l'autel que l'homme avait taillé lui-même. Andriamanitra zany tsy tiany hoe nisy vato apetraka eo amin'ilay altara izay kapain'olombelona. Il ne voulait pas trouver la trace de l'homme dans les pierres. Zany hoe tsy tiany soratanan'olombelona mihitsy eo amin'ilay vato. Il dit attention de passer ton ciseau sur la pierre. Dia ozy izy hoe tandremo manainga ny fandraka ho aminy ianao, Tu la profanerais. fa andoto azy ianao. Elle ne serait plus valable Lasa tsy anan-kery izy ozy pour izy. soutenir les sacrifices. Entina anohanana an'ireo sorona, Elle va profaner. fa lasa loto izy. Le ciseau de l'homme profane l'œuvre de Dieu. Ny fandrak'olombelona mantsy dia mandoto ny C'est la asan'Andriamanitra. main de l'homme qui vient et qui taille lui-même. Satria ny tanan'olombelona tonga mba hikapa an'ilay vato. Et les Juifs utilisaient la connaissance de la loi pour tailler selon la loi. Ary ny jiosy dia mampiasa ny fahalalana ny lalàna mba
ikapa araka ny lalàna. Mais Dieu avait déjà donné une image, Fa Andriamanitra efa nanome azy ireo saritsary. encore une fois un témoignage Izay mbola teny vavolombelona de ihany ce qu'il io. rejetait. Ho an'ireo izay manda azy. Il rejette l'œuvre de la main de l'homme. Izay mahakasika ny fandavana ny asan'olombelona. Parce que la main de l'homme vient tout gâcher de son œuvre. Satria ny asa ny tanan'olombelona dia mandoto ny asan'Andriamanitra ray manontolo. La main de l'homme détruit l'œuvre de Dieu. Ny tanan'olombelona dia manimba ny asan'Andriamanitra. C'est pourquoi nous devons apprendre à être ouvriers avec Dieu. Zay mahatonga antsika mila mianatra mihitsy isika ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Avoir le Saint-Esprit en nous. Manana ny fanamasina ao anatsika. À comprendre son cœur pour travailler avec lui. Tena hoe azo ny fon'Andriamanitra fa atsika miara-miasa aminy. Et à ne pas aller au-delà des limites que nous avons en tant que ministère. Ka tsy handeha mihoatra ny revitsy dia nametrahana antsika sika ao anatin'ny fanompotsika. À respecter le fait que Dieu ne nous a pas donné certaines capacités. Tena anaja isika hoe misy zavatra sasasasany napetrak'Andriamanitra tsy ho andraikitsika. Mais à faire les choses selon le ministère, selon la force que Dieu nous a donnée. Fa hanao ny zavatra rehetra arakin'izay refina hery nomen'Andriamanitra atsika. Parce que sinon on va mettre notre main et on va détruire. Raha tsy zany dia lasa ny tanantsika no apetratsika dia hamotika isika. Et c'est pourquoi il faut une révélation de ce que cette main doit faire dans le cœur de l'Église. Azay no atiny mihina fanambarantsika ny amin'izay tiany io tanany io atao eo anivon'ny fiangonana. Afin de ne pas s'opposer à cette main. Mba tsy afahantsika hanohatra an'ilay tanana. Afin de ne pas dire non, non, ça va trop loin. Mba tsy tenenantsika hoe la tena miopefy loatra zany, lasa lavitra loatra zany. Mais au contraire, comprendre que cette main de Dieu, Fa mifanohatra amin'Andriamanitra le io, ministère du Saint-Esprit, ilay asa fanompon'ny fanahy est à l'œuvre d'une manière profonde. tena miasa amin'ny fomba lalina. Paul dit dans Éphésiens 2, nous sommes son ouvrage. Ozy izy Paoly ao amin'ny bokin'ny Efesiana isika ozy izy ny tena izay narafitr'Andriamanitra. Nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ary ho vonjentsika noho ny fahasoavana tamin'ny finoana. Et nous sommes son ouvrage. Ary isika no asan'ny tanan'Andriamanitra. C'est lui qui œuvre. Izy no miasa. Nous nous annonçons un message Isika dia manambara hafatra fotsiny qui tourne le cœur du peuple de Dieu vers son Dieu. izay anodina ny fon'ny vahoakan'Andriamanitra ho any amin'ny Andriamaniny. Qui tourne le cœur du peuple de Dieu vers Jésus. Izay anodina ny fon'ny vahoakan'Andriamanitra hibanjina an Jesosy. Pour que la main du Seigneur continue à travailler leur vie. Mba hatonga ny tanan'ny Tompo hitohy asa eo amin'ny fiainan'izy ireo hatrany. Ce n'est pas notre responsabilité Fa tsy andraikitsika de venir avec notre ciseau no tonga miaraka mifandrakitsika et de dire à quelqu'un, tu vois ça c'est en trop ça. Ça, il faut enlever ça. hiteny amin'ny olona anankiray anao hitanao ty zavatra eo amin'ny fiainanao ty mihoatra kely ty fa Hein? Viens ici là, je vais tailler, je vais te tailler un peu. kapaiko kely io fa tsy mety ty. Avec de la loi, on taille Ary miaraka amin'ny lalàna dia mikapa isika. et on profane la pierre. Dia lasa lototsika ozy izy ilay vato. Et l'épître de Pierre Ary ny epistilin'ny Petera nous dit que nous sommes des pierres vivantes, dia ozy izy tsika ozy izy no vato velona. que Christ est la pierre d'angle Ary Kristy ny vato fehizoro. et que nous sommes des pierres vivantes avec lui. Fa isika dia vato velona izay miaraka aminy. Et que nous devons nous édifier en nous approchant de la pierre. Ary isika ozy izy tena mila mampandroso ny tenantsika amin'ny alalan'ilay vato velona, amin'ny alalan'ilay vato fehizoro. 1 Pierre chapitre 2. Petera voalohany toko faharoa. Regardez avec moi. Jereo miaraka amiko zany. Petera voalohany toko faharoa 1 Pierre chapitre 2 verset 4. andinin'ny fahaefatra. Approchez-vous de lui, pierre vivante, Izay atononareo toy ny vato velona rejetée par les hommes, no lavin'ny olona mais choisie et précieuse devant Dieu. fa voafitan'Andriamanitra sady soa. Vous devez comprendre, les frères et sœurs et Mila azonareo raha lahy sy anabavy mes frères pasteurs dans cet endroit, sy ireo rahalahy pasteur rehetra eto amin'ity toerana ity. Dieu nous a accueillis comme on est. Andriamanitra anie nandray atsika amin'ny maha-izy atsika e. Nous ne devons jamais faire ressentir à quelqu'un qui n'est pas digne de Dieu. Aoka sika tsy atonga tsapatsapa olona anankiray mihitsy hoe tsy mendrika an'Andriamanitra izy. L'évangile encourage à s'approcher de la pierre vivante. Fa ny filazantsara tokony haporisika anatonan'ny olona n'ilay vato velona. Cette pierre vivante, elle a une vie en elle. Ary io vato velona io dia manana fiainana eo ao anatiny ao. C'est Jésus-Christ. Dia Jesosy Kristy zany. Il y a une vie de l'esprit pour nous. Manana fiainany fanahy izy ho atsika. Et cette vie, elle sait comment nous tailler, comment nous changer. Ary io fiainana io dia hainy manamboatra atsika, manova atsika. Mais l'encouragement que Pierre donne, Fa ny famporisihana zay omeny c'est de Petera s'approcher de la pierre vivante. dia zao hoe ny anatona
fiantonany an'ilay vato velona. C'est pas de se laisser tailler à part, Zany hoe tsy akoatr'izay zany no tokony hikapana azy. mais c'est venir comme on est, Fa tonga amin'ny maha izy azy nous izy. approcher de Dieu avec foi, Tena manatona an'Andriamanitra amin'ny finoana fotsiny. avec nos faiblesses, Miaraka amin'ny fahalemena. comme nous sommes. Amin'ny maha izy atsika Et tsy c'est lui qui amboarimboarina. façonne notre cœur. Dia izy amin'izay mamolavolany fotsika ao aorianan'izay. Et Pierre dit, et vous-même, verset 5, Dia andininy fadimy ozy izy hoe et vous-même, ianareo koa comme des pierres vivantes, ka dia atsangana koa ianareo édifiez-vous pour former une maison spirituelle, tahaka ny vato velona ho trano fanahy un saint sacerdoce, ho fisoronana masina afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. anatitra fanatim-panasitraka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Quand Dieu lui-même nous façonne, Rehefa mamolavola antsika Andriamanitra izy tenany, quand nous recevons la vie de la pierre vivante, rehefa mandray an'ilay fiainana avy amin'ilay vato velona isika, cette vie nous édifie. dia iny fiainana iny mampandroso atsika. Cette pierre met en nous la vie qu'elle contient. Ary ilay vato no manome antsika an'ilay fiainana izay avy aminy. Et cette vie qui est dans cette pierre Ary ilay fiainana izay ao anatin'ilay vato anéantit la vie qui est dans notre pierre à nous qui est charnelle. dia manamotsana an'ilay fiainana ao anatsika izay ara-nofo. Et ça nous donne un cœur qui change de plus en plus. Dia manome antsika fo izay miova tsikelikely hatrany. Et c'est comme ça qu'on arrive à former une maison spirituelle, Dia ohatr'izay ny atonga antsika ho voarafitra, pas une maison ho charnelle, tahaka ny trano fanahy fa tsy trano araka ny nofo. pas une maison dans laquelle on entend le ciseau de l'homme, Tsy trano izay andrenesana ny fandrak'olombelona, mais une maison dans laquelle l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. fa trano anankiray azy ahitana ny fanahin'Andriamanitra Une miasa. maison qui est spirituelle, Trano fanahy dans laquelle on n'entend pas les choses de la chair. izay tsy andrenesana ny zavatry ny nofo. On n'entend pas les émotions de l'homme. Tsy atsapahana ny fihetseham-pon'olombelona. Oh, je vais en venir à un point là. Tena tonga amina teboka anankiray eto. Le plan de Dieu pour nous, Ny drafitr'Andriamanitra ho antsika, le Seigneur dit que ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. hozy isy ny tenin'ny tompo hoe ny tadiavin'Andriamanitra dia mpivavaka izay mivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny famarinana. Jésus a dit que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Hozy izy hoe zany hozy izy ny mpivavaka izay tadiavin'Andriamanitra, Notez bien mario tsara qu'ils adorent en esprit et en vérité. fa mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny famarinana izy ireo. Qu'est-ce que nous pouvons retirer de ce que Jésus dit là? Inona ny azontsika tsoahana amin'izay tenin'i Jesosy zay? Encore une fois, Mbola verina ihany Jésus veut montrer que la nouvelle adoration qui vient par sa mort, hoe ny fivavahana na fiankohofana izay tonga tamin'ny alalan'ny fahafatesany elle est spirituelle, dia ara-panahy ihany koa elle est izy. du cœur. Miainga avy ao am-po zany. Elle vient par la circoncision qui est dans notre cœur. Miainga avy amin'ilay famorana izay niasa tao am-pontsika. Elle n'est pas l'expression de notre chair et de nos émotions. Tsy fanehoana ny ara-nofontsika sy ny fihetseham-pontsika. Et on ne réalise pas souvent, Ary nanay tsy azontsika tsaina matetika mais l'adoration et la louange souvent fa ny fiankohofana sy ny fiderana matetika sont inspirées par la musique elle-même. dia indraindray maka ny aingam-panany avy amin'ilay mozika izay voatendry. S'il y a une bonne musique, on est inspiré pour faire des louanges. Raha ohatra ka tsara rafitra zany ilay fitendrena dia lasa misy aingam-panahy ihany koa hideran'Andriamanitra. S'il y a une bonne ambiance là, on est OK là pour louer le Seigneur. Raha tsara zany ny ambiance dia tena mety tsara koa ny zavatra rehetra entiny hiderana ny tompo. Mais si on coupe la musique Fa raha ohatra ka esorina amin'izay ny fitendrena et on dit on va louer le Seigneur comme ça, dia andao hideran'ny tompo amin'izao fotsiny, qu'est-ce qui va rester? dia inona sisa mijanona eo? Et souvent, c'est dans la chair Ary matetika dia ao amin'ny nofo qu'on est entraîné. no lasa mitaona antsika. On ne le réalise pas. Nanay tsy tonga sainany amin'izany tsika. Moi, je ne dis pas qu'on doit venir comme des poteaux devant le Seigneur. Za tsy miteny velively akory andao tsika hijoro tahaka ny andron-jiry fotsiny eo anatrehan'ny tompo. Mais la source de l'adoration, Fa ny loharano iangan'ny fiankohofana ça doit être purement notre connaissance de Dieu, de Jésus. dia tokony tena avy amin'ny fahalalantsika ny Jesosy madiodio zany. Jésus a dit à la Samaritaine, nous connaissons celui que nous adorons. Jesosy zao niteny tamin'ilay Samaritana hoe izay mahafantatra izy ivavahanay.
Et parfois dans l'adoration, il y a tellement de choses charnelles qui se manifestent. Fa matetika ao anatin'ny fiankofana dia maro ny zavatra ara-nofo izay miseho anatin'izany. Il y a beaucoup d'émotions. Persaka ny fihetsem-po. Et il y a une chose qui peut être un talent dans les églises. Ary misy zavatra anankiray izay tonga tahaka ny talenta eo anivon'ny fiangonana. C'est le talent. Dia talenta amin'ny maha izy azy zany. Parce que le talent, c'est dans l'homme. Satria ny talenta mantsy nomena ny olombelona ao anatin'ny Qu'il soit olombelona. né de nouveau, qu'il soit pas né de nouveau, il connaît jouer de la musique. Na dia nateraka indray izy na tsy nateraka indray dia efa nanana talenta hitendry mozika. Donc bien sûr qu'il peut utiliser son talent pour louer le Seigneur. Mazava ho azy afaka mampiasa ny talentany izy entiny hiderana ny tompo. Mais il doit faire attention que maintenant son talent Fa mila mitandrina amin'izay izy ao aorianan'izay hoe iny talentany iny utilise l'esprit qui est dans le monde dia ampiasainy amin'ny alàna fangalan'ny fanahy eny amin'izao tontolo izao pour déclencher une ambiance extraordinaire dans l'église. mba ampihetsika atmosfera mahatalanjona amin'izay ao anivon'ny fiangonana. Au point que si quelqu'un du monde entre, Ka raha misy olona avy any amin'izao tontolo izao mita lui ato aussi, am-piangonana lui aussi, il n'a pas de problème, lui aussi. Lui. dia izy koa tsy manana olana mihitsy fa eo izy eo. Il ne comprend même pas ce qui se passe, lui aussi. Alléluia. Dia tena tsy mahalala ny zava-mitranga akory ilay olona avy amin'izao tontolo izao fa tonga dia manaraka fotsiny Le izy. monde ne devrait pas pouvoir s'identifier à ce que nous vivons dans l'adoration. Ny izao tontolo izao tsy tokony hanahaka ny zavatra tendrentsika ao anatin'ny fiankohofana. Le monde devrait voir qu'il y a là des gens qui sont brisés, qui sont travaillés par Dieu. Fa ny zavatra tokony hitan'izao tontolo izao dia mahita olona izy voatorotoron'Andriamanitra iasan'Andriamanitra. Et qui dans l'adoration, ils expriment leur reconnaissance. Ary ao anatin'ny fiankofana izy ireo tena maneho fakasitrahana izy. Leur reconnaissance que Dieu les change, que Dieu les libère. Fakasitrahana fa novan'ny tompo izy ireo nafahan'ny tompo izy ireo. Leur reconnaissance qu'ils sont en train d'être sauvés. Fakasitrahana fa efa novonjeny izy ireo. Leur reconnaissance qu'ils sont en train d'être libérés de la chair. Fakasitrahana fa nafahana tamin'ny nofo izy ireo. C'est l'esprit qui devrait animer les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Ny fanahy no tokony hanetsika ny vahoakan'Andriamanitra izay ao anatin'ny Vous savez, il y a tranon'Andriamanitra. des églises dans le monde chrétien Hitanareo misy fiangonana sasany eo anivon'ny tontolo kristianina où les musiciens ne sont même pas nés de nouveau. na dia ny mpitendry aza tsy nateraka indray akory. Parfois même, on les paye pour qu'ils viennent jouer. Indraindray aza omena vola mihitsy izy ireo mba hitendry. Vous vous souvenez de ce que Moïse a dit concernant l'huile sainte? Tsaronareo ve ny tenen'i Mosesy mahakasika an'ilay diloily fanosorana masina? On ne répandra pas de cette huile sur un étranger. Ozy izy hoe aza hosorana amin'ny olo-kafa izany. L'étranger, celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui ne connaît pas le Seigneur, Reo vahiny reo olona hafa zany dia reo olona tsy nandray amin'ny tompo. il n'a pas de part dans le service de Dieu. Tokony tsy hanana anjara ao fanomponan'Andriamanitra izy ireny. L'esprit qu'on doit ressentir dans l'église, Ny fanahy izay mila tsapy eo anivon'ny fiangonana il faut travailler à cela. dia mila miasa ny amin'izany isika e. Je ne dis pas que ça va devenir parfait d'un coup, Tsy miteny velively akory aho ho tanteraka eo ny eo. mais il faut se réveiller dans notre cœur. Fa ao am-potsika ao tsika mila mifo. Il faut que cette circoncision de cœur-là, Mila io famorana ao am-po io dans lequel il y a le radar de Dieu, il y a l'esprit de Dieu, izay misy ny radaran'Andriamanitra, misy ny fanahan'Andriamanitra commence à ouvrir nos yeux dia tokony anaitra sy hamono masontsika et à nous izany. montrer que ça c'est charnel. Dia aneo amintsika hoe ara-nofo io zava-mitranga io. Ça c'est charnel. Ara-nofo io zava-mitranga io. Et on commence à libérer la maison de Dieu Dia manomboka manafaka isika ny de tranon'Andriamanitra ce amin'izay qui la fotoana izay. prive de la véritable adoration. Ny amin'ny tena fiankohofana marina. Parce que Pierre dit quelque chose, Satria Petera dia milaza zavatra anankiray il parle de cette maison spirituelle miresaka ny amin'ny trano fanahy io izy afin d'offrir des victimes spirituelles, des sacrifices dia ozy izy spirituels. hoe mba hientina nolorana fanatim-panahy ihany koa izy izy. Les sacrifices que nous offrons à Dieu, Zany hoe ilay fanatitra izay atolotsika ho an'Andriamanitra que ce soit la louange. na fiderany zany. L'Épître aux Hébreux parle aussi du sacrifice de libéralité, ce que nous donnons. Ny epistily ho an'ny Hebreo ihany koa dia miresaka ny amin'ny fanatim-pahafana pahafana zay omentsika. Tous ces sacrifices ne doivent pas porter l'odeur de l'homme. Reny fanatitra rehetrarehetra reny zany aoka tsisy fofon'olombelona na dia ny kely akory aza. Ça doit venir purement du cœur du Fa chrétien. mila miainga avy ao am-pony kristianina matiodio zany.
ses louanges, sa reconnaissance, ny fiderahany fakasitrahany s'il est libéré de plus en plus de la chair, raha miafaka tsikelikely amin'ny nofo izy ce qu'il va porter devant Dieu aura le parfum de dia Jésus-Christ. zavatra entiny eo anaty an'Andriamanitra dia lasa anana hanitra tsara eo anaty an' Jesosy. Cela va lui faire du bien parce qu'il ressentira dedans une communion avec Dieu. Asoa zany ara-tsapa fiombonana amin'Andriamanitra izy miaraka amin'izany. Il sera rassuré que ce Dieu-là l'aime. Tena azo antoka izy fa tia azy io Andriamanitra io. Il ressentira la paix de Dieu venir en lui, Atsapa ny fiadanan'Andriamanitra tonga ao aminy l'amour de izy. Dieu venir vers lui. Ny fitiavan'Andriamanitra tonga ao aminy. Mais si ce qu'il donne, Fa raha ny zavatra omeny c'est comme l'offrande de Caïn, tahaka ny fanatitra Kaina. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Kaina ny nandany Andriamanitra ny nandany fanatitra Kaina e. C'était l'offrande de la chair. Satria fanatitra ara-nofony nomeny. L'offrande d'Abel était une offrande spirituelle Fa ny fanatitra Abela kosa ny fanatim-panahy. parce que c'était un sacrifice. Satria sorona fanatitra izy zany. C'est pourquoi je vous dis que même ce que l'on donne, Zany no antony mahatonga milaza aminareo na dia ny zavatra omentsika azy atolotsika ça doit venir de l'œuvre que Dieu fait en nous. dia tokony hiainga avy amin'ilay asa izay nataon'Andriamanitra ao anatsika. Ça doit venir de notre cœur Tokony miainga avy ao am-potsika. parce que c'est notre cœur qui a été circoncis. Satria ny fotsika anie no ny forany. Ça doit venir dans la liberté. Tokony tonga miaraka amin'ny fahafahana. Ça ne peut pas venir de l'homme qui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Tokony tsy hainga avy amin'ny tenin'olombelona izay niteny taminao hoe zao no tokony atao. L'homme et les hommes peuvent organiser des collectes et tout ça, il n'y a pas de problème. Ny olombelona afaka mamola vola manomana hoe anao fanatitra sy ny sisa isika. Il n'y a pas de problème de faire connaître qu'il y a un besoin et que on aimerait que tout le monde participe. Tsy olana zany no hoe misy tsy fahampiana ilaina dia manao famorim-bola sy ny sisa tsy olana zany. Parce qu'il ne s'agit pas de fermer ses yeux sur les besoins. Satria tsy midika velively izy akory hoe akipy zany maso eo anaty ny zavatra tsy ampy. On peut exposer les besoins, Fa afaka aseho atsika hoe zao misy zavatra tsy ampy. mais ne pas venir avec notre ciseau. Fa aokatsika tsy tonga miaraka mifandratsika. Et ne pas dire là, si tu fais pas ça, là tu seras maudit. Dia hitentsika hoe raha ohatsy manao an'ity ianao dia voaozina ianao. Tu auras un problème avec Dieu si tu ne fais pas ces choses Manana comme olana ça. amin'Andriamanitra ianao raha tsy ataonao ty. Ça, c'est l'esprit de la loi. Fa zany natao hoe fanahy C'est le lalàna. ciseau de l'homme. Ary fandrak'olombelona izany. Dieu n'a pas de ciseaux pour cogner sur notre cœur. Fa Andriamanitra tsy manana fandraka mba handomana ny fotsika. Dieu a sa vérité qui nous libère. Fa ny fahamarinana no ananan'Andriamanitra Il y mba a sa hatonga antsika ho grâce, afaka. sa grâce et son amour qui viennent vers nous. Ny fitiavany sy ny fahasoavany no tonga manatona atsika. C'est pourquoi tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne, c'est du fond du cœur. Zany no antony izay rehetra ataontsika sy omentsika dia tokony hiainga avy anaty lalon'ny fotsika La zany. Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie, Andriamanitra zao milaza hoe izay manome ampifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. sans tristesse ni contrainte. Tsy misy alahelo izy. Quand vous êtes contraint de faire quelque chose, Dieu n'aime pas ça. Tsy misy alahelo na faneriterena satria rehefa voatery ianao hanao zavatra anankiray dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Quand vous êtes contraint, Rehefa voatery ianao, ça me dit bien contraint au malgache. voatery. Rehefa voatery. Mais quand on fait appel à l'amour Fa rehefa miantso ny fitiavana isika et on laisse le peuple de Dieu libre dia mamela vahoakan'Andriamanitra ihany koa tsika hanana fahalalana et ao on am-po. fait confiance à Dieu pour parler au cœur de ce peuple-là. Dia matoky an'Andriamanitra isika mba hiteny amin'ny fony io vahoaka io. Et ils n'ont pas de contrainte parce que la contrainte crée la tristesse. Dia tsy mahatsapa ho voatery ihany koa zany le vahoakan'Andriamanitra satria ny fanerena dia miteraka alahelo. La contrainte, ça appartient à l'esclave. C'est l'esclave, ça. Ny fahatereny zany dia ny andevy no manana an'izany. Mais nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des fils. Fa tsika anie tsy andevy intsony fa efa zanaka e. Nous sommes libres. Efa olona afaka isika. Et notre Dieu peut nous changer. Ary ny Andriamanitsika dia afaka manova atsika. Lui-même, il peut nous transformer Izy no afaka manova atsika. et mettre en nous des sacrifices qui sont plus grands que ce que les hommes demandent, Ary mametraka ao anatsika aza fanata mihoatra no izay takian'olombelona. qui sont plus grands que ce que la loi impose. Mihoatra lavitra no izay tereny lalàna tsy maintsy ataontsika.
isika Dans nos églises à La Réunion, any amin'ny fiangonana misy anay any La Réunion ça fait longtemps qu'on laisse le peuple de Dieu libre de donner selon leur cœur. efa ely zay no nambela ny vahoaka an'Andriamanitra hanana fahafana hanome arak'izay ininy fony izy ireo Selon leur cœur. arak'izay ininy fony izy ireo Et on les nourrit de l'évangile. fa fahanana ny filazantsara izy ireo Et quand ils sont nourris de l'évangile ary rehefa voafahany filazantsara izy et ireo qu'ils sont libres, ka mahatsapa olona afaka ils sont heureux dia tena misy fifaliana ao et anatiny ils donnent volontairement. dia manome an-tsitrapo izy ireo Ils donnent au-delà de ce qu'on peut espérer ary manome mihoatra no zay eritreretinay azy izy ireo pour venir ici faire cette conférence. mba natongavanay ho tonga aty amin'ity conférence ity zao a Vous croyez qu'on a menacé le peuple de Dieu? nareo ve mieritreritra hoe nyterenay na nyrahonanay vahoaka Vous an'Andriamanitra croyez tany qu'on a fait du chantage avec eux? nareo ve mieritreritra hoe nyrahonanay izy ireo On leur a dit il y a un peuple à Madagascar qui a besoin de l'évangile. fanzatra ny teneninay azy ireo dia zao hoe misy vahoaka ny Madagasikara any zay tena mila ny filazantsara Sentez-vous libre de manifester votre générosité. dia aoka anareo atsapa olona afaka ka any amin'ny fahalalan-tananareo Et ils donnent, dia nanome izy ireo ils pourvoient. dia namatsy izy ireo Parfois ils viennent même nous accompagner avec leurs propres moyens. indraindray azy izy ireo tonga miaraka aminay aty mihitsy a miaraka amin'ny fahafahan'izy ireo arabola mihitsy Et c'est pas par le ciseau de l'homme. ary zany rehetra any nefa tsy niaraka tamin'ny C'est parce fandrak'olombelona qu'on prêche un message qui travaille leur cœur. fa satria zahay mitory afatra zay miasa ao anatin'ny fony izy Un ireo message qui les façonne. afatra zay mamolavola azy ireo manefy azy ireo Il y a un échange de vie entre eux et le Seigneur. ary misy a fifanakanakalozana aina eo amin'izy ireo sy ny tompo Ils amènent leur vie devant le Seigneur, tonga eo anaty any tompo miaraka amin'ny fiainan'izy ireo sincèrement comme ils sont. tena ampantsorana amin'ny maizy azy Et le Seigneur met sa vie en eux. dia mametraka ny fiainany ao anatin'izy ireo koa ny Le tompo Seigneur met sa générosité en eux. mametraka fahalalana ao am-pon'izy ireo mametraka izy-po anatin'ny Et fon'izy ils ireo servent le Andriamanitra. Seigneur. dia manompo ny tompo izy ireo Et c'est comme ça qu'on doit servir le Seigneur dans la Ohatrany maison ihany de koa Dieu. no ahafahantsika manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny tranon'Andriamanitra Personne ne doit venir dans la maison de Dieu tsy misy olona tokony tonga ao anatin'ny tranon'Andriamanitra avec une enveloppe qu'il est obligé de donner. miaraka amina valopy anankiray voatery hony izy mamea an'iny Il n'est pas obligé de mettre quoi que ce soit dans cette enveloppe. fa tsy voatery ametraka zavatra ao anatin'ny valopy iny Il peut izy venir sans mettre rien dans l'enveloppe. fa mety afaka tonga ao tranon'Andriamanitra izy fa tsy manakomena anaty valopy C'est notre responsabilité fa anjara ndraikitsika de porter le message de Christ no mitondra ny afatry Kristy et de mettre dans leur cœur ary mametraka ao am-pony izy ireo ce que eux-mêmes ils mettront dans l'enveloppe après. ny zavatra zay apetraky ny tompo a ininy fony izy ireo apetraka ao anatin'ny valopy iny Je ne parle pas d'un chiffre, tsy miresaka taremarika mais je aho parle d'un esprit fa miresaka fanahy D'une tebana, lumière. fahazavana qui crée le désir de donner. izay mamorona filana On tenanome on n'impose pas le peuple. tsy terena zany ny vahoaka On ne le rend pas malheureux. tsy ataontsika zay ampalahelo azy On le libère et il est heureux. fa afahantsika izy ireo mba hanam-pifaliana Et il prendra soin. dia izy ireo no ikarakara no Et mafantatra en attendant, s'il n'y a pas assez, fa mandra-piandry an'izany raha ohatra ka mbola tsy on ampy réajuste nos projets. raha ohatra ka tsy ampy zany lay On filana rentre misy a pas, on rentre pas dans des projets mirobolants dia amboarintsika lay tetik'asantsika tsy hanao tetik'asa goavana be tsika akory qui est au-dessus des forces du peuple de Dieu, izay a mihoatra ny ain'ny olona qui devient un poids sur le peuple de Dieu. lasa vesatra ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra Et en tant que serviteur de Dieu, ary amin'ny mampanompon'Andriamanitra on ne court pas après le veau gras. dia tsy aoka tsika tsy azakazaka amin'ilay ondry matavy amin'ilay omby matavy On ne court pas après la brebis grasse. aoka tsika tsy azakazaka amin'izay ondry matavy ihany On nourrit le peuple de Dieu. fa ny vahoaka an'Andriamanitra ny Et fahanatsika Dieu touchera leur cœur pour prendre soin de ses serviteurs. dia Andriamanitra no mikasika ny fony izy ireo hikarakarana izy ireo ny mpanompo Tout dépend de la nourriture qu'on donne. fa io zany miankina amin'izay amanatsika azy ireo e Si on leur donne la loi, raha ny lalàna no mentsika azy ireo ils vont se sentir obligés. dia atsapa ho voatery izy Et vous savez quoi? ary fantatrareo ve On va limiter leur croissance. dia lasa feratsika mihitsy aza ny fitombon'izy ireo Parce que quand ils auront donné ce qu'ils sont obligés de donner, satria rehefa hanome an'ilay voatery tsy maintsy omena izy ils vont dire, ah ben, j'ai fait ce qu'il faut, moi, il ne faut pas compter sur moi après. dia ozy izy hoe tena efa nataoko zay azoko natao raha lafa aza matoky anatsony amin'ny ambony Mais quand il n'y a pas d'obligation, fa rehefa miala ny faneriterena ils peuvent donner moins, dia mety manome latsaka mais ils peuvent izy donner aussi plus. fa nefa mety afaka manome mihoatra Mais on ihany ne koa vise izy pas le plus.
On ne vise pas le plus. fa itsika aoka tsy ikendry an'ilay mihoatra On nourrit le peuple de Dieu. fa fahanantsika ilay vahoaka an'andriamanitra Et les brebis vont donner le lait et le hélène. dia anome ny volony ny ondry anome ny ronono ny ondry Parce qu'on les édifie avec le vrai message. satria ilay tena afatra no etsika mampandroso On azy leur ireo. donne du lait pur. Omentsika ronono madio izy ireo. Le verset 6 nous dit dans 1 Pierre chapitre 2. Petera voalohany toko faharoa ny andininy fahaenina zao. Car il est dit dans l'Écriture, Fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe voici je mets en Sion une pierre angulaire, indro mametraka fizoro ao azionao choisie, précieuse. dia vato voafidy sady tsara. Voyez comment Dieu voit Jésus-Christ. Hitanareo ve ny fahitan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy? Il est choisi, il est précieux. Voafidy izy ozy izy a sarobidy izy. Il faut s'approcher de lui. Lui, c'est lui. Dia izy no mila atonontsika satria izy no izy. Il a dit aux apôtres au départ, Tany zao ny lazain'ny apôstôly tany am-boalohany sur la montagne, teo amin'ny tendrombohitra. voici mon fils en qui mon âme prend plaisir. Indro ny zanako malalako izay sitrako. Écoutez-le. Izy no enoiny. Écoutez-le. Izy no aoka enotsika. Écoutez sa parole. Enoiny teniny. Sur la montagne, il y avait Moïse et Élie qui étaient apparus, Ary teo amin'io tendrombohitra io dia nisy amin'ny Mose sy Elia izay niseho niaraka tamin'izany. qui parlaient avec Jésus. Dia niresaka tamin'i Jesosy izy ireo. Et puis il y a un moment où Moïse et Élie ont disparu. Dia nisy fotoana anankiray nanjavo Mose sy Elia. Ils ont eu un temps temporaire avec Jésus. Zany hoe nisy fotoana izy ireo zany a niaraka tamin'i Jesosy tao anatina fotoana voafetra. Mais celui qui demeure pour toujours, c'est Jésus. Fa nitoetra mandrakizay dia Jesosy irery Il faut ihany. l'écouter lui. Ary aoka izy irery ihany no enona. Écouter son évangile, sa parole. Iain'ny filazantsara, iain'ny teniny. Il faut rentrer dans son alliance et ne pas en sortir. Mila mita ao aminy ka tsy mieritreritra ny hivoaka ao. Il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ozy izy hoe aoka izao hitoetra ao anatinareo ary aoka ianareo hitoetra ao amiko. Il faut demeurer en lui par sa parole. Mila mitoetra ao aminy isika amin'ny alalan'ny teniny. Donc voilà Jésus qui est la pierre angulaire choisie, précieuse. Dia indro a Jesosy ilay vato fehizoro ao azy io na dia vato voafidy sady tsara. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Azay mino azy tsy ho menatra. La confusion vient quand on mélange Jésus avec beaucoup de choses. Ny famenarana dia tonga rehefa afangarontsika amin'ny zavatra hafa Jesosy. Mais croyons en lui dans la pierre vivante. Fandaontsika ino azy amin'ny mahafaty velona azy. C'est de lui que nous recevons la vie. Satria avy aminy no ahazoantsika fiainana. C'est lui qui a le pouvoir de nous changer. Izy no manana hery hanovanatsika. Et il nous rassure que si on croit dans cette pierre, nous ne serons point confus. Ary mampahazo antoka atsika izy hoe raha izy ny inotsika dia tsy ho menatra isika. Le verset 7 dit, Andininy faafito zao no lazainy. l'honneur est donc pour vous qui croyez, Koa ny fahatsarana dia ho aminareo izay mino. mais pour les incrédules. Fa ho amin'izay tsy mino kosa, La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. ny vato izay nilavo ny mpanao trano no efa tonga fehizoro. Et une pierre d'achoppement Ary vato matafitohina et un rocher de scandale. sy vato lampy maso lafaka. Cette pierre, Jésus-Christ, a été rejetée par les Juifs. Ilay vato dia Jesosy Kristy dia nilavon'ny jiosy izy. Ils ont été incrédules. Tsy nino izy ireo. Nous avons cru. Fa tsika ilay isan'ny nino. Et Pierre dit, l'honneur est pour nous. Dia ozy izy Petera hoe ho atsika ny haja. Mais vous trouvez normal qu'on va retourner vers eux, Dia nareo ve mieritreritra hoe ara-drarina raha miverina any amin'izy ireo, vers leur système, miverina any amin'ny rafitra izy ireo, alors qu'ils ont rejeté par leur système le Seigneur. kanefa ny tamin'ny rafitra izay napetraka izy ireo ary nandavana izy ireo any tompo. On va utiliser des choses qui sont dans leur charte, dans leur... Je sais pas si tu comprends, charte. Dans leur code de vie. Oui. Dia tsika ndray ve no hiverina ao anatin'ny fitsipika sy ny lalàn'izy ireo sy ny fitsipika fean'izy ireo Eux qui ne veulent pas de Christ, izy ireo izay tsy nila ny Kristy. on va utiliser des choses qui font partie de leur programme, Dia tsika ve aka zavatra izay ao anatin'ny programan'izy ireo, alors qu'ils ont rejeté Jésus. kanefa izy ireo aza nandahan Jesosy. Mais s'ils ont rejeté Jésus, Fa raha nandahan Jesosy azy izy ireo, je n'ai rien à faire avec les choses qu'ils ont pour travailler à mon salut. noho izany tsy mila maka zavatra ao anatin'ny rafitra sy ny fitsipika izy ireo eto koa hiasana ao amin'ny famonjena
si ce n'est utiliser la loi de la bonne manière. raha tsy hoe haitsika mampiasa ny lalàna amin'ny fomba tokony ho izy. Prendre l'instruction, mandray ny fianarana avy amin'izany, comprendre la crainte de Dieu. ohatra hoe mianatra isika ny amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Leur histoire nous montre qu'on ne joue pas avec le péché. Ary ny tantaran'izy ireo dia mampianatra antsika hoe tsy mahazo milalao ota. C'était ça la loi. La loi montre la sévérité de Dieu. Ny lalàna mantsy dia nentina nampiseho fa entitr'Andriamanitra. Ça nous instruit quelque part. Nano azy zany dia mampianatra antsika zany. Mais on ne va pas prendre quelque chose qui est dans le système pour le mettre dans l'église. Fa tsy aka zavatra izay ao anatin'ny rafitra sy fitsipika izy ireo tsika dia ampiaritsika ao am-piangonana. Parce que ça va porter l'odeur de la crucifixion de Jésus de la mauvaise manière. Satria lasa hitondra anitra ny amin'ny fanombohana ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny fomba diso zany. Parce que ce sont eux qui ont crucifié le Seigneur. Satria izy ireo aneny nanombo ny tompo e. Je ne suis pas en train de faire un procès des Juifs là, loin Za de tsy ça. hoe mitsara ny jiosy akory tonga eto a. C'est le peuple de Dieu, choisi par Dieu. Fa vahoakan'Andriamanitra izy ireny ny vidian'Andriamanitra reny a. Dieu a un plan pour eux. Ary manana drafitra ho azy ireny Andriamanitra. Mais Dieu a un autre plan pour l'église. Fa Andriamanitra kosa dia manana drafitra hafa ho On ne an'ny mélange fiangonana. pas les choses. Aoka tsy afangarontsika ny zavatra rehetra. Sinon on sera confus. Raha tsy zany dia ifanjevy ifangaro isika. Ao ve? Je crois que je vais vous laisser avec ce silence-là pour la première Aleoko session. aloha avelako ianareo hiato kely miaraka amin'izao fanginanareo tanteraka izao. Et que le Seigneur vous éclaire Dia ny tompo any hanazava anareo anatin'izany. pour qu'à Fianarantsoa, Mba tonga ny eto fianaran-tsoa puissiez former une maison spirituelle. dia ho voarafitra ho trano fanahy. Une maison dont les pierres transpirent la vie de Jésus. Trano izay ahafahany ilay vata ao aminy tena hoe mamoaka antra izay akasitrahany Jesosy. Pas la loi de Moïse. Fa tsy ny lalàny Mosesy. Pas tu n'as pas le droit de faire ça. Tsy ilay hoe ty tsy azonao atao, Tu es obligé de faire ça. ty tsy maintsy ataonao. Ça, c'est le témoignage de la loi, ça. Zany dia tamin'ny andro ny lalàny zany. Le témoignage chrétien Fa ny fijona vavolombelon'ny kristianina fait ressentir le cœur du Seigneur. dia mahatonga antsika hatsapa ny fon'ny tompo. Amen. Amen. Fait ressentir un autre cœur. Tena hoe fo hafa no tsapa. Amen. Amen. On continue tout à l'heure. Itoitsika ireo avy eo a, mety. On fait une dernière session. Tapan'ny fizarana farany sisa ireo avy eo a. Hein? On s'humilie devant le Seigneur. Dia anetry teny eo anatrehan'ny Il n'y tompontsika. a pas de condamnation dans les choses que je vous partage. Non, non, jamais. Tsy misy fanamelohana velively ao anatin'ny zavatra izay fampizarako aminareo eto a, sanatria. Mais il y a un appel à se repentir. Fa misy antso amin'ny fibebahana kosa. Si vous avez raté, Raha ohatra ka nanao tsy nety il y a un ianareo appel pour se repentir. dia misy antso ho anareo ahafahana mibebaka. Allons prendre une pause et on va continuer après. Ndao hiato kely fotsiny tsika dia mitoy tsika ao aorianan'izay.